Hoay, ko izy milaika ay ndao indray isa folo, isa dimapolo, isa zato. Hoay, marina daholo ny valiteniko. Tena ho tanteraka ny nofoko. RTL ho milay. Quiz milay? Milay be! Alefa SMS any 033 56 00030 ny alefa fa alio ireo fanontaniana angony nisy fa mety ho azonao sao anjaranao ilay fiara tsy mataho-dalana sy ireo loka marobe. Fa iny no an'ilay iny zaho meo. Ahoana? Tsisy azoko mihitsy. Elahy sady mihinana no miteny. Maninona? Ilo zany lamitsako foana dia tsy azoko mihitsy. Tsy mipofa kia azafady fa tsara loatra ilay tsy dia tehinana foana ny fikarepony ny fromage aminy matsiro be. Tsy mipofa ilay snack vaovao malefaka sy matsiro be tsy haritra mihitsy ny mihinana azy. Tsy mipofa totalement croquant et fondant amin'ny vidiny 500 ariary. Ampiroboroboy ny vokatra sy ny fiompianao. Ampitomboy avroeny zany miaraka amin'ny Accès Banque Madagascar. Accès Banque, tsotra ery. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Flo. Maina ianao Flora? Manao ahoana? Akory lahaly tsara be lahaly. Manenoneno ianao Flora? Ravoravo zy mitafy miresaka aminareo. Ina ndray problème nareo to? Zay efa nivonoako ny efa nadofiko ty radio. Zay ziny mazavazava Mazava tsara izy. Mazavazava ziny arô. Mazava tsara. Mazava be. Zay nambaiamba tamin'ny spectacle androatra ny sabotsy. Zay ny bala rô jusqu'à kikandro ka misy maro izy tsy tena matadidy betsaka hira tamatavy tokony ankala zegny. Betsaka hira tamatavy tokony ankala zegny fa ndraikindraiky veron'olo fô hira traditionnel. Mba sy fipatan-kely rehefa voaloha. Izy tsy manino misy araiky iny moa zy fa fanaoko iny tsara raha ny fikambanany matinony zao tsy velagny zama mizedazeda roa zamagny amorona masiny safolo matimolony zao masiny mandalo lalany kofafe matinolony zao taxi brosy ny folo pointy matinolony zao lekona ny tapany metimety matinolony zao lala pirimena faharoa lasa feno toroa lafaka be magnano iny lala lafaka be magnaraky lalany zay sy andavanandro fa za zay mademoiselle Larissa za mandiniky mandiniky anany direct satroky ziny fasafasy aminao fa za to inspiré amina raiky fa tsy manino mara batoko hoe Larissa ma izy milo titre ny ity. Tsy manino alefa sy ty fo mbo mbola vo parole ro rehefa kekandro anao zy mandiniky lahaly ty fa ndro lahaly ty niany nakaiza mandiny Larissa azy alefa ialagna tsiny alefa mbola tsy asintsika fiaigny rampiso ialagna tsiny vetso ny Flora zay maziny titre teo vetso ny Flora ataotsika sala muzika kayamba izy ialagna tsiny rô Larissa raha iresaka zavatra saisay izy to resaka matotra tsy vanitiky efa ela izy ty no nanitikitiky tsy sanginadana vazivazy tsy kosina manalazy izy ny atao manahaky moderne tena vrai ty fa tsy delira saika avadika tononkira ndrio retsy ndry mademoiselle mafatifaty miaritra ziny aho efa tsy taty
nanafina ihany fa atao sy tafa harô misy tsirony hafahafa nasitrika ihany fa hoe tsy tara ny lalovandrizy vaky barara ifoniko marina mamizely fa tiako le pozindry donga kely raha izany no misy ka hoe tanteraka tegna asa mafy flora fa tsy horeraka iroboka atsika amin'ny passion oary mamizely ny citron sa hoe non zay fa asitsika mélodie ataotsika mélodie kayamba mety angatatsika ndondolazy igny anao ny mélodie Sasa Flora ampitiavana be. metrika vloma metrika vloma marefa juste inspiration hira mazigny lahaly ero I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 5. I feel good. Inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Mifandarana nefa dia tsy miala mizaha. Rehefa vahiny, rehefa lasa olona. Alasina hitarana lavilaka misy masambotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Misy saritsika? Misy saritsika. Ay. Misy tsara mihitsy alaka misy ny andro anio tsy mianatry zahay. Fa zay miasa foana. Alaka misy faharaika amby 20 angamba raha tsy diso faharaika amby 20 volana avrily fa miarabantsika rehetrarehetra tompoko. Salamatsika rehetrarehetra. Tena adiniko rangano nanontany anareo fa andraso efa tapitra le fandarana avy de mba iresaka anontany zavatra ako satria ohatrany misy nieno rivotra zany miala eto amin'ity fandarana ty de mieno any an-dalana eny de misy olona nifampiantso tamin'ny antso an telefona teto zany taorianany amin'ny valo sasany fa tsy henoko ny afarany de te anontany hoe nanahoana le izy fa aleo anontaniko rehefa aveo le izy ny resaka tamin'ny omaly mantsy resaka lalana zay le izy zay mbola tiako toy izy amin'ity androandroany ity fa hitatsaingoka kely any aloha na izana zany azy melohan'izay loha hevitra hoentintsika eo satria raha tsy diso ohatra manambahiny isika ary misy loha hevitra hoentiny io vahiny io zay horesitsika tanandroa tsara mihitsy izy rehefa tonga eo ametsika toerana izy de horesahana am'izay tiany horesahana fa resaka tenisy any Wimbledon no tiako resahana fa de nanapa-kevitra ireo mpikarakara any Wimbledon fa tsy mahazo mandray anjara ireo teratany Russe sy Belarus noho ity fanafiana nataon'ny Russe any Ukraine ity. Lazaina fa tsisy idiran'ny politika zay resaka fanatanjahantena kanefa de hitatsika fa misy ireo mpanao fanatanjahantena tena mampiditra an'izany efatra ny États-Unis inga io fa tsy hatrany Fransa sy Europa irery tamin'ny resaka mahitoditra sy ohatran'izany reny moa zany efa ataotsika hoe cause sociale reny resaka ara-piarahamonina reny fa ity tena resaka politika adina firenena anankiroa de ireo mpanao fanatanjahantena no lasa ohatrany hoe iandronany rihatra ina ny idirany Zverev izy Medvedev moa zany no tena Rusiana am'zalahy reo ina ny idirany zalahy reny amin'ny misy anarany Zverev zavatra reny izy fa Medvedev ny Russe raha tsy diso fa izy Zverev ohatrany Allemagne izy Zverev fa ina zany idirany le zareo mpilalao ataovy any zay ataon'ny Russie ataovy any zay ataon'ny Ukraine ataovy zay ataon'ny OTAN any ataovy ny ataonareo mpanao politika any fa aleo ny mpanao fanatanjahantena hanao fanatanjahantena fa amin'ny ankapobeny de misy idirany de misy an'le sainam-pirenena tokony apetaka eo amin'ny fiaviany zareo de tsy apetaka ny azy ary amin'ilay toeram-pilalaovana tenisy tsy apetaka ny sainam-pirenena satria Rusiana izy de ireo mpanohana ray firenena aminy de tsy mahasamampiseho an'ilay sainam-pirenenany eo ambony gradin zany fa hoe satria sainam-pirenena mahamenatra ty sady mety ho daroan'ny olona ihany koa satria Russe ny tena raha ty satria lazaina fa hoe tsisy idiran'ny resaka politika ny any fanatanjahantena fa de idirany somatsara izy zao ary tena tafiditra lalina mihitsy ary mampimenimenina ny olona pitia fanatanjahantena le izy amin'ny ankapobeny zay iny mahatonga ny hoe FIFA mahaleo tena fa tsy miankina amina firenena
kanefa moa atao ahoana fa de zay mifanapahakevitra zareo matanjaka I papa François sao tam'le paky iny nangataka tamin'ny zalahy mihitsy hoe mba asio trêve pascal ty ry zalahy izy fa tena mafy any le adinareo fa tsy haiko na mbola mitohy le trêve na hoe vita mipaka de efa miverina miadiny ray ve sa ahoana misy fametra fampirenana sonamana fa ny lundi iny nareo tapitra tamin'ny viana fa nenay talata vo lundi ihany Flora ya mihaino zay raha resaka zavatra tegna maharavoravo moa zegny mangataka trevy izy io zegny niny nady antsika gasy koa zegny spécialiste zegny hoe solution trevy fô zavatra avy tamatao raha fa misy problème solution numéro firenetsika solution trevy trevy zegny tsy migidraka trevy fô karaha salegy azovy ma tompony salegy izy tompony salegy resaka le Russia re misy zaregny ara misy sportif andre lasa manao miaramila ukrainiany zegny sportif andre lasa mandeha au front manano la guerre tamin'ny alina moa zegny lahaly hoany zegny jery ary neveriko fa la Russia zegny lasa mensa igny zalahy avec les paletot mitaovitao lasary igny nananikirily maintimainty koa izy volo de zegny verenaka kely resaka adiny Ukraine sy Russie de tegna guerre tsy vitany mifampitifitra au front fa de resaka économique resaka misy amire champion resaka olympique lasa manano guerre ny ukrainiany tsisy hevitra me zegny fa ny OTAN amizao fotoagna zao zegny misy firenena roa telo izy lasa manampy ny OTAN ave Allemagne mivarotra roplan amin'ny Ukraine ave zare mivarotra missile balistique sy antibalistique de izy hitatra be izy tamin'ny alina misy débat Macron sy i madame Marine Le Pen tegna zalahy izy ma zegny fahitako anazy hoe de resy aloha i Le Pen raha fa idirany Macron sifisifra i fa zavatra nivoaka tao samy nanano resaka financement tamin'ny Russie agny areo samy nifampikitikika tamin'ny Russie agny areo i Le Pen nindrana vola tamin'ny Russie agny tamin'ny propagande i koa zegny antaniny Macron anao ma ziky fa mampody volagny re any amin'ny Russie de ozy i Marine Le Pen anao hoe raisina salim-panjaka hoe Vladimir Poutine nandeha taty mety mo niaraka nanao vakansy tamin'ny Brigitte zalahy de amin'ny anareo fitenenao fa nifantany apetraka antsika gasy makarakory manao ona isika gasy salaminy lasa nankanikany kely resaka hoe iara-iasa amindray zegny maguerreny rien à faire mbaka ny sportif re ilandrevaniny satria à la guerre comme à la guerre ozy misy fiteny koa hoe c'est de bonne guerre anare zegny misy vahiny karapalitolo la Rissa mahery 12 minitra ny amin'ny fito ora angamba tsy ampitarazoka ela intsony fa tonga de ny voamasino ny botsirina fa izy io tsy hady vomanga tsy hady voaya mamamba fa ady ombomanga ny kirija volaka de ny accès banque no hoe avy eto zao ahitsiko aloha fa betsaka ny olona manao accès banque fa accès banque izy raha tsy diso accès izy satria teny frantsay izy fa tsy accès mihitsy eto ianareo anamarina na handiso an'izany zavatra zany miarabanao zahay de miarabanao zahay iza moa ianareo fa iza moa nareo zalahy tandro filamina zahay tandro filamina hainareo ve zany mihiry zany eno inareo zay clip zay fa iza moa nareo zalahy tandro filamina zahay mpiaro ny firenena zahay vehivavy zay izy manao moyen de combat jereo ny manao teny de combat be iny mihitsy fa iza moa nareo zalahy tandro filamina zahay mpiaro ny firenena zahay andraso tadiavintsika izy fa jereo tserikileka accès banque accès banque dia araka zany anarany zany sady accès izy no banque ka dia omeko accès omeko anse le fitenenana oetiny resaka reo aveo zay mametra pantany tsiaro somirana avy amin'ny accès banque izy any tsiaro zany tsiaro gaga mantsy de ny atao kaiky aty mirana malana hita anarana lehilahy hoe domoina tamin'ny télé aza na hitanareo iny de accès banque ny fiteny fa tsy access banque itsoko kely aloha zany de faly miarahaba anareo tamin'ny plateau izahay de miarahaba rehetra ny miarahaba ny mpiaino rehetra ihany koa
dia izay moa zany hitondra ny tolotra zay misy ato aminay amin'izao. Ao aminareo koa izy? Ny tolotra ana satria mbola mitoy ny fienan'ny tahanjana-bola hatramin'ny 500 isan-jato raha manao findramam-bola ao amin'ny accès bank. Taloha izy io ohatrina dia lasa ohatrina izy zao. Ohatrina izy io taloha dia lasa ohatrina izy zao. Le 4 isan-jato izy taloha dia lasa 4 isan-jato izy zao. Zany hoe misy zana-bola eo fa kosa nefany raha ohatra hoe manao an'ilay findramam-bola ianao amin'izao dia mahazo misy fianany hatramin'ny 500 isan-jato zany ny zana-bola alohanao. Fa taloha 4 isan-jato ny fianana samy mihoatra an'izany. Zay aloha mihoatra le izy mazava ho azy fa raisiko ohatra fotsiny zay manko tena tiako hidirana hoe aleo maka ohatra mihitsy fa ohatra no hitako hoe sangojo mihitsy sika mianakavy eto raha hiresaka momba an'izay. Ohatra hoe mindram-bola zany ohatra ataontsika hoe 500 tapitrisa ariary no indramiko. Mifanaraka amin'ny accès bank fa hoe ho averiko ao anatin'ny herintaona io ohatra. Efa inty ny vinako rehetrarehetra mba ahafahanareo manara-maso hoe ho tafavoaka sa tsy ho tafavoakako io amberina ny 500 tapitrisa ariary io. Ohatrohatry ny ahoana fepetrany zavatra zay. Any amin'ny tonga dia raisitsika ohatrohatr'izay ny fomba fangarana an'ilay ohatra mba ho azon'ny olona izy. Zany hoe raha ohatra hoe hindrana an'izay ohatra dia aka ohatra hoe raha ohatra hoe tokony zana-bola alohanao ohatra tokony hoe ataontsika hoe ray hetsy ohatra isam-bolana dia ny 500 isan-jato an'izay avery ny accès bank aminao. Zany hoe 500 isan-jato ihany zany no aloha. Zany hoe ahenany mihitsy zany le izy. Ahenany mihitsy le zana-bola. Mbola mitoy foana izay tolotra izay zany hatramintsika zao miteny zao. Mino aho fa ny accès bank rehetra manerana Madagasikara no iaran'izay le fepetra zay fa tsy hoe amina toerana vitsy na hoe eto Antananarivo irery ihany satria efa misandraka eran'i Madagasikara ity accès bank ity. Misy firy moa zany zao ianareo anatin'ny tarika. Zay moa le fanontaniana tataflora. Zany fanontaniana tataflora matra rehefa tsy hitantsony ny antony misy firy moa ianareo anatin'ny tarika. Raha za ianao miteny fa sao dia tsy mahazo karama rehefa mirava avy ato. Rehefa miarabantsika eto amin'ny plateau dia miarabany manaraka fandarana rivotra ihany koa. Ny accès bank aloha zany misy eo amin'ny agence 820 eo izy manerana ny Madagasikara amin'izao. Io fianam-bidy io zany fianam-bidina tahanjana-bola io dia manerana an'ireo agence rehetrarehetra eran'i Madagasikara ireo. Zay fanamarihana ihany no tiako tenenina hoe ianareo ve matetika manao an'ity fampianana tahanjana-bola ity sa misy antony manokana ny safidiananareo an'izao vanim-potoana izao hoe maninona an'izao no ataonareo sa hoe isaky ny vanim-potoana ny paka ohatran'izao dia manao fampianana an'io foana nareo isa-taona? Tamin'ny tsy hoe nisy vanim-potoana manokana le izy dia maharitra firina izy fa efa nisy le izy efa hatramin'ny herintaona efa nisy le izy fa mbola notohizana le izy dia amin'ny fotoana tsy voafetra ka le izy nefa mandalo ihany le tolotra io dia izay no anentananay hoe araroty fa mandalo le tolotra. Efa ela le ry ny tao tamin'izaho mbola nanao animation ny accès bank nefa tao raha tolotra dia zao izy mbola ao foana. Zany hoe raha foana aloha zany mandrapatonga amin'ny fotoana tsy mbola fantatra fa to dia mila manatona anareo. Zay mihitsy. Ny fepetra ao arahana ary raha ohatra ka hoe te hisitraka an'izay le fampianana an'izay tahanjana-bola zay. Ny fepetra le tolotra moa zany natokana ho an'ireo mpandraharaha na ihany koa ireo mpivarotra na ireo orinasa salatsalana na madinika dia ny fepetra fotsiny mila zany manana mpiara-miasa anankiroa na mpiasa anankiroa dia alefa any farafakely le anankiroa izay dia alefa any amin'ny accès bank zany ny karaman'izy ireo. Nareo ve zany manao ohatry ahoana tsy azoko tsara le izy mila mpiara-miasa anankiroa mpiasa anankiroa zany hoe ohatra izay salarisa ohatra hoe ohatra hoe mpandraharaha anankiray ohatra hoe mpivarotra izy dia manana mpiasa anankiroa izy ohatra dia ireo mpiasa ireo ny karaman'ireo mpiasa ireo alefa any amin'ny accès bank zany hoe manokatra compte moa zany le mpiasa mazava ho azy dia alefany ny karamany le mpampiasa amin'izay fotoana izay le any ny anaovana virement karamany zany. Virement bancaire zany. Tsy tenenareo zay le izy. Alefa le karamany tsy avy mihitsy. Ataony an-tena tsara kosa le izy.
nareo ve zany manao ohatry ny karazana banky rehetra hoe manana tolotra manokana foana isaky ny andro ohatry ny hoe fidiram-pianatra, fetin'ny vehivavy. Isaky 21 avril. Fetin'ny vehivavy misy ihany koa hoe farany taona misy zany hoe misy tolotra manokana manao an'izay foana ve ny accès bank? Ny tolotra amin'ny accès bank aloha zao dia efa maro be fa arakaraka le vanim-potoana ihany le izy. Vanim-potoanan'ny orana. Ohatra hoe vanim-potoana ohatra hoe mety hoe fidiram-pianatra dia mety misy asiana ohatra hoe ho an'ny ohatra hoe crédit scolaire na ohatra izany. Fa efa maro be ny tolotra amin'ny accès bank satria zay zao efa miditra amin'ny resaka ihany koa amin'ny resaka internet banking. Zany hoe à partir ny internet dia efa afaka mikirakira ny compte ny rehetrarehetra, efa miditra koa zay amin'ny resaka ny messenger. Sotr'izany. Raha ity tolotra omenareo ity moa raha ny fanazavana azy ity zany ho ana orinasa izy io, ho an'ny orinasa madinika na salatsalany zany. Fa raha ohatra ka olon-tsotra ve afaka mandray anjara amin'izy ity, olon-tsotra tsy manana orinasa izy fa izy indray manana fidiram-bola mazava. Ohatra miasa teny izy. Miasa teny izy ohatra, mpanao soudure ohatra, mpanao atsika na ohatra ny avocat. Raha ali zany raha ohatra hoe olona manao asa tena ka manana leo mpiasa manampy anazy fotsiny dia afaka misitraka an'le tolotra. Eo ianareo aloha fa efa manakaiky ihany koa ny lera ato dia sady hitondra nyity tolotrasa vetivety ity ahako. Mbola mitady vendeuse vehivavy moa zany, aleo tsindriko foana le vendeuse vehivavy. Za fa nahita pondeuse lahany. Roapolo hatramin'ny 5 amby telopolo taona, mipetraka manodidina ny Analamahitsy, Andranombehivavy, Anjanahary, Ambatomainty, Ambodivona. Mahay resaka vente en ligne tsara, mahafeno Facebook sy Instagram. Dia ho anao izay liana ao amin'izany dia afaka manatitra CV aty amin'ny RDG Analakely nareo aty amin'ny immeuble Vita Soa. Sotra tompoko. 5 amby 20 taona ka hatramin'ny 30 taona. 20 hatramin'ny 5 amby 30 taona. 20 hatramin'ny 5 amby 30 taona. Ianao zany raha matoty ianao resaka namaly ariva iny. Mila mafety tsara le 20 taona ka hatramin'ny 5 amby 30 taona izy zaho nefa tsy ao anatin'le taona tsy ngizy amin'io mbola tanora kely. Mbola tafiditra ao anatin'ny tena tompoko. Mila mafety resaka vente en ligne tsara fa tsy hoe mitetiteta makany fa tsy mahay an'izany akory. Vidio eny pharmacie eny aho, vidio eny pharmacie eny aho rehefa mihetsika ny asy manao dia vente en ligne dia resaka Facebook sy Instagram. Misy manko hoe olona mafy Facebook fotsiny fa le Instagram mbola tsy mahafantatra mihitsy. Zavatra mora hay eny. Mora hay regny. I accès bank ifandraza teo moa izy zany hoe anao miresaka hiditra manaraka ny resaka hoe internet banking. Zany hoe afaka mikirakira ny comptenao amin'ny alalan'ny internet ianao zany. Io tsy maintsy misy fampiofanana ampanaovana ny olona io zany mazava ho azy satria tsy ary hain'io daholo ny olona rehetrarehetra. Zany hoe mila tonga any masoivovo eny masoivovo eny ny olona dia nareo mampianatra sa hoe ahoana? Afaka manao zay zany mampianatra zay zany raha ohatra tonga any masoivovo izy dia toroinay lalana tsara koa hoe zao ny ampiasaina aty, zao aby ny zavatra azo atao amin'ilay izy. Tsy atao arana amina resaka hoe sécurité an-javatra. Indray tsy atahorana ka satria ny mandeha misy an'le hoe code OTP dia à partir ny fotsiny zany hoe mahazo an'le maharay an'le code le client dia afaka manao ny opération fanamorana zany mazava ho azy. Tena fanamorana. Dia izy ihany koa raha ohatra zany ianao hoe tsy afaka tafiditra anatin'ny compte mihitsy ny olona anankiray raha tsy misy code PIN hafa hidirana. Zany hoe raha le internet banking mahay ABM zay ny anatrany aloha ny hidiranao dia mampiditra identifiant mihitsy aloha ianao ohatry ny hoe pseudo Facebook dia mampiditra identifiant application nareo mihitsy io mahay ABM io. Internet banking le izy fa tsy application zany hoe karazana site internet. Site mihitsy io zany. Ao anatin'ilay compte. Dia zany mampiditra identifiant mihitsy aloha ianao. Site n'accès. Mot de passe-nao manokana mihitsy ny aloha zany ianao zay vao tafiditra ao anatin'ilay mahay ABM. Zany hoe tsy n'importe qui zany dia afaka déconnectenao rehefa te hiala ianao. Nareo mino angamba fa efa nanao ihany karazana fanadihadiana mialoha ianareo ilay antsoina hoe étude de rentabilité, étude de faisabilité ana zavatra anankiray rehefa hiroso amin'ny fanolorana tolotra anankiray. Manana ve nareo manahoana ny fahitanareo andra malagasy sy ny banky? Manahoana zay indrindrindra fa ho ana orinasa fantatrareo ve zay tarehimarika zay hoe firifiry isan-jaton'ny malagasy manana orinasa eo no mitsofoka any anatina système bancaire hoe afaka hoe andeha hanangana compte en banque satria misy orinasa malagasy be dia be tsy manangana compte en banque tsy manana compte en banque zany fa
Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny tetik-bolanao? Tena matotra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza. Sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao kalina betao reky. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans robase zany. Fampiasana amin'izay kali betao manara-peno. Mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Des sites de vaccination contre la Covid-19 sont ouverts à l'enceinte Jumbo Score Gourjaan tous les vendredis et samedis de 9h à 16h. Vous avez le choix sur le type de vaccin qui vous convient. Janssen, AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer. Les doses de rappel sont également ouvertes selon votre statut vaccinal. Ensemble, vaccinons-nous contre la pandémie coronavirus. Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny saina. Miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hahatanteraka ny nofinao. Aigle d'Or. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Vous vous gavez de comédies romantiques depuis 3 heures. Nous sommes tous pareils. Et vous pensez ne plus pouvoir aimer. Mais vous devez tenir bon jusqu'à ce que votre personnage favori rencontre l'amour. Alors vous décapsulez un Coca-Cola. La love story continue. Coca-Cola. Rehefa matsiro be zany fety aty zany Rehefa eo ange ny paty matsiro ako milay foana e. Akola imbridge fa crevette koa tena masaka pansa be. Na crevette na légume samy eo forme tsara ka. Ary misaka tsara ry anao fa tsy misolo ny toerana. Tsy lay zay koa rangama te style. Planouille matsiro salona ihany ho tena norme. Na tsiro akoho, na crevette, na légume, na omby. Mety aminao tsara reno matsiro salona rehefa nona e. Na ny vidiny koa aza poinsa be noho matsiro. Miorena tsara, aza miova. FJKM Mavinanty Epolo Malala, voka-dehibe ny fiangonana ny alahady 17 aprily 2024 koa manainga antsika fiangonana rehetra ho tonga ifanotrana sy anome voninahitra n'Andriamanitra. Aza dino ihany koa, ny alahady 14 aprily no anjara voka-dehibe ho an'ny zanakam-pelezana koa manentana antsika zanakam-pelezana rehetra ho tonga maro ety an-tanindrazana. Taddio ary 17 aprily voka-dehibe ny fiangonana, 14 aprily voka-dehibe ny zanakam-pelezana eto amin'ny FJKM Mavinanty Epolo Malala izay anentanana antsika ho tonga maro be. Alo avy tsara ny apahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny vona fafinao mba ho tahiany Jehovahandriamanitra ao ianao amin'ny asa tananao rehetra izay ataonao. Cadeau PDB fanenjehana promo. Amin'izao fety mipaka izao, mahazo 20 méga isaky ny vidy B500 ianao. Mbola miampy cadeau 20 ihany koa. Ravidina amin'ny Orange Money Zany rehetra izany amin'ny sarany 10 ariary monja manakely 420 ora be izao. Izany hoe azo ampiasaina hatramin'ny ampy isony ora mividiananao azy. Antsoengy anary ny 144 na 224 étoile 1 étoile 1. Tolotra manakely hatramin'ny 20 aprily. Mizara faniana trany amin'ny paka. Orange.
Le club Runmada vous présente Mobile Drag Racing, le premier défi. Ce dimanche 24 avril sur la piste d'Arivunmam à partir de 9h du matin. Au programme, la première manche du championnat de Madagascar des runs sur 400 mètres, incluant les 3 finales Pro Run, Run et Super Run, ainsi que la super finale Top 8. Challenge Interclub Automobile, Open sur 400 mètres. Prix d'entrée, 10 000 arrières par voiture, 5 000 arrières pour les 2 roues. Sponsor officiel, Mobile. Boisson officielle, XXL. Partenaire, Bosch by City Motors, TCL, Cosmos. Et attention, restez toujours prudents sur la route. Runmada, une passion, un esprit, une famille. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka. Sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforonao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. Omapi. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Ampiroboroboy ny vokatra sy ny fiompianao. Ampitomboy avo eny zany miaraka amin'ny Accès Bank Madagascar. Accès Bank, tsotra ery. Yaourt chocolé, ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe, manome ora ho anao. Leader Price vous donne l'heure. Il est 8h. Leader Price. Let's bien. Ny fampalalambavaotsika. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RDJ amin'ity maraina ny 12 aprily 2024 ity. Ny raharaham-pirenena no anomboantsika ny fampalalam-baovao amin'ity maraina ity. Anolotra famatsim-bola fanampiny ho antsika ny USAID. Isan'ny nivoatra izany nandritra ny fiona ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina tamin'ny Ramatoa Samantha Power izay tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ity USAID ity tany États-Unis d'Amérique tany Omaly. Fihaonana izay nafahana nanao jeritodika ireo fiarah-miasa rehetra efa nisy teo amin'ny Madagasikara sy ny USAID ary mbola hisy aorianao miampy izay fanatsarana atao amin'izany fiarah-miasa izany. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana hanohy ny hetsika ny eo anivon'ny CSS satria dia hiditra sy amerina n'ilay atao hoe université maty indray izy ireo ho an'ny université an'Antananarivo anomboka ny alatsinainy izao raha tsy misy ny valiteny mahafapo izay ny filohan'ny pirenena mihitsy no iantefan'ny fitakiana ankehitriny ho iatrany ny teo anivon'ny CSS. Eo ampelantanana ny filohan'ny pirenena araka izany izy ireo ny hoavin'ny fampianarana indrindra ho an'ny université an'Antananarivo satria dia raha avy hatrany dia mandray azy ireo ny filohan'ny repoblika ny alatsinainy ka mahazo ny valiteny ilaina dia miverina velona ny université ny andro ny atalata ho iatrany ny teo anivon'ny CSS. Eo amin'ny pejin'ny sosialy no tanterahana tamin'ny faha 12 ny volana aprily teo ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo amin'ny Ambatovy sy ny conservation internationale makasika indrindra ny alanankerana. Ny Ambatovy no anome ny fanohanana teknika sy antsoroka ny lafin'ny arabola ilaina amin'ny fanatanterahana sy fiarovana an'izany asa sy ala izany. Ho an'ny conservation internationale kosa dia anampy amin'ny fiarovana ny faritra izay midadasika dia midadasika ao antsinana ny Madagasikara ao no andraikitra sahaniny izy ireo. Ijanona eo amin'izay resaka sosialy izay ihany itsika ny PPAB sy ny sekretera mpanjakana medidin'ny tanàna vaovao Omaly dia nanatotosa atrikasa lehibe tetsy amin'ny Le Pavé Antaninarenina tety izay entina andravonana sy ankatoavana ireo tahirin-kevitra rehetra ametrahana ny paikady ho fanatsarana ny toeram-ponenana tsy zarizary manoloana ny fiantrehana ny fiarovana ny toetrandro fiovan'ny toetrandro azafady
sy hamaritana ireo laharam-pahamehana amin'ny fampiarana azy nivoaka nandritra ity atrikasa ity ihany koa ny torolalana mifandraika amin'ny fisorohana ny fisian'ny trano tomboka sy ny fanatsarana ny toeram-ponenana tsy zarizary. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity ho fidirana sy fanatsarana ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara dia miroso tsikelikely makany amin'ny sehatra Matianina ny eo anivon'ny akademia Kitana na ny Kitana akademia zany anatanteraka an'ilay atao hoe stage pro vacances d'autonome austral izy ireo manomboka ny alatsinainy izao aritra herinandro izany stage pro de vacances izay tanterahan'ny Kitana akademia izany ka ireo tanora sy zaza manomboka eo amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 25 taona liana sy te hirotsaka ho tonga Matianina amin'ny baolina kitra no ho fanina mandritra an'izany stage pro de vacances izay karakarain'ny Kitana akademia izany omaly moa nisy ny tafafoy ny fanaovan'izy ireo tamin'ny mpanao gazety teto anivon'ny RDJ. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RDJ tamin'ity maraina ity ny namako mavitrika Yantsa Vitrius ny toetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeaka amin'ny marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra izany ho anareo manasantsika rehetra hatrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra mirary tontolo andro mahafinaritra samy hotahin'Andriamanitra. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Verina eto indray tsika. Tonga dia miverina atao amin'ny izy mianada, mirana sy tsiaro. Mirabana tapitra ny fandarana tompo. Miraba Larissa, miraba izy mianada, miraba Francis, miraba Honora. Ya. Tonga dia tohizo fanangina ianareo. Izy ireo zao. Accès banque. Manino reo? Miteniteny. Teneny. Teneny izy. Manao nareo? Aninona ty? Teny momba ninona zareo reo? Momba ny bankiny. Tero. Dia tohizatsika amin'ny resaka tolotra ihany aloha hatreto mbola manana be dia be mihitsy ny tolotra arosiny accès banque dia isan'izany fotsiny ny tikanaka zay ny anaran'ilay tolotra. Tolotra compte tikanaka. Verifie le Kitana akademia teo le izy. Dao za vao misy kokoa ny olona rany. Ny tolotra tikanaka indray dia tolotra compte izy io. Zany hoe natokana ho an'ireo olona mampiasa vola be dia be. Zany hoe somary amin'ny tany ambonimbony ao amin'ny accès banque. Mampiavaka an'ilay tolotra. Mampiavaka ny tolotra aloha zany mety amin'izay maimaimpona avokoa na ny sarany compte na ny fikirakirana ny compte. Maimaimpona daholo. Izany hoe maimaimpona. Zany hoe mampiditra ohatra hoe mampiditra 500 millions de francs zany zao. Midina le tolotra azo amin'izay zany 500 millions betsaka. Zany hoe ao anatin'ny volana anankiray zany aloha ianao mila misy vola farafahakeliny 10 tapitrisa ariary mihodina ao anatin'ilay compte. Ohatran'izay le izy. Raha metraka an'izay vola izay ve zareo nefa dia misy tombotsoany. Sa tombotsoanareo ihany le izy. Zany hoe marobe ny tombotsoa ka misy tombotsoa ho azon'ilay olona mampiasa ny compte sy ilay mametraka an'ilay vola ao amin'ny accès banque. Zany hoe anisan'izany ny fahafahana aloha mahazo ny atao hoe découvert bancaire. Eo ihany koa ny hoe facilité de caisse. Zany hoe mahatratratra amin'ny 900 mihitsy zany amin'ny vola izay mihodina ao anatin'ny compte izay découvert na facilité de caisse ihany koa izay. Zay le dimy ohatriny izy teo. Dimapolo tapitrisa ariary. Raha metraka an'io 10 tapitrisa ariary io ve zany dia misy fetrany amin'izao vao manomboka afaka kitihana. Le 10 tapitrisa ariary ataontsika hoe vola mihodina le izy. Vola mihodina ao le izy. Dia zany hoe le compte aloha zany natokana hoe tena ho an'olona manodina vola ao amin'ilay compte. Zany hoe misy vola mihodina ao. Dia rehefa hita hoe mihodina le vola dia afaka manao an'izay manao an'ilay demande an'ilay hoe facilité de caisse amin'izay le client. Raha ohatra hoe mila vola tampoka ohatra izy
ilana vola tampoka dia afaka manao le facilité de caisse izy dia omena le facilité de caisse dia iny averiny eo anatin'ny ray volana ihany ohatra iny dia averiny indray dia afaka misitraka an'izay tsy maintsy averiny ve sa hoe inona zany facilité de caisse zany le rehetra le facilité de caisse ohatrany hoe raha ohatra hoe misy client zany hoe mila vola tampoka ohatra izy nono izy nono izy dia omena le vola zay ilainy dia averiny le izy ao anatin'ny ray volana tsy maintsy averiny iny dia avy eo indray afaka manao fangatahana indray izy avy eo raha mbola ohatra ilainy le mila vola soatr'izay zany hoe fampindramam-bola zany le izy à court terme na hoe amin'ny fotoana fohy indrindra ny famerenana anazy nefa ianao mahazo nefa izy manana volana misy kokoatra izay mihitsy zavazavainareo le zay tsy anontany an'io intsony efa azo lazaina hoe fa taonany maro ihany isian'ny Accès Bank manahoana ny fifandraisanareo amin'ny client anareo na ny client vao hiditra inona ny tena hoe mampiavaka an'izany hoe Accès Bank zany ny fifandraisana amin'ny client zay zany aloha tsy mitsahatra foana hoe afa-pony client hoe ho afa-pony client vao miditra ao efa betsaka ihany koa ny araka le teniko voalohany teo ihany efa betsaka ihany koa ny tolotra hanatsarana izay fifandraisana ny client zay raha izy koa ohatra hoe le amin'le resaka ohatra hoe internet banking teo mety hoe tsy voatery hoe andeha hilahatra be ianao hoe hanao virement ohatra na haka relevé de compte fa efa amin'ny alalan'iny dia efa amin'ny alalan'ny internet banking dia efa miditra ao mijery relevé de compte dia ihany koa ny resaka canaux koa zany efa misy an'le ataontsika hoe agent accès cash andray dia efa ohatra hoe afaka maka volany ianao afaka manatitra volany ialana amin'ny filaharana eny amin'ny masovoa efa misandrahaka eny amin'ny tanàna eny izy io eo ihany koa ny resaka ohatra hoe ny efa mampiasa carte bancaire izahay dia ialana amin'ny resaka filaharana koa maka vola eny amin'ny carte dia donc zany izy hoe tena iazana mihitsy hoe ho afa-po zany ny client miditra ao tsy milahatra tsy voaray tsara foana ihany Flora miditra ianao azafady zavatra hely salamsao zegny question m'intéressant anaty ao zay zegny tantsaha ray aman-dreninay tantsaha mpisambotra jofo agny Ambodimanga Vohilaingo reo zegny mbola zaka hoe paiement espèce direct mandeha misakosy mandeha amin'ny anaky tomobily zegny mifampasy reo dia olo magnana vola anaty sakosy be mandeha taxi brosse mandeha Tamatavy na mandeha mamonjy banque Fenerivest zegny manano versement agnareva zegny efa miezaka magnamora ny resaka accès-olo tsy mandeha amin'ny mirisaka resaka panay resaka brigand resaka bandit zay magnendaka olo magnivola regny sa ny ciblenare en ville satria agnare miresaka carte bancaire agnare miresaka vola espèce virement sy ny sisa karakory ma zegny approche-nareo amin'ny vola be amin'ny sakosy vidina jirofo misangorona merci velom nareo ve zany manakaiky an'le le any ambanivohitra zany tindresana mba voatra koa mpivarotra poma be dia be tsy rofo ary anaty ala ary kafe araka le anona teo hoe efa miezaka manakaiky satria izay ny antony le teneniko teo le hoe agent accès cash reo zany manakaiky ny tsorona hoe vahoaka manakaiky ny vahoaka dia reo afaka ohatra hoe afaka anaovanao versement na espèce foana na ohatra zany dia efa miezaka koa moa zany zao hoe efa isandrahaka ny Accès Bank mba ataontsika hoe amorantsika an'izay resaka sécurité amin'ny fivezivezeny misy karazany zavatra anankiroa misy hoe tonga any aminareo ny olona vao manazava nareo zao daholo fa misy ve fotoana indray hoe nareo mandeha makany amina tanàna kely anankiray mpamokatra zay manko tian'le bandy nitenenina teo le sipa teo zany hoe nareo makany fa satria efa nahitany zany zay hoe tangorony Ambodimanga be ao daholo ny olona dia eo no le manazava le agent
manazava hoe zao ny tombontsoa amin'ny bankinay sy ny sisa nisy zay ve? Efa misy zany ary efa natao ary efa ho atao moa zany hoe indrindrandrindra araka le hoe any amin'ny ohatra hoe any le any ambanivohitra any amin'ny mpamokatra piompy de misy fanentanana na ataontsika le hoe fampahafantarana le na le ataontsika le hoe resaka ohatra hoe éducation financière na ohatra zany. Ny teninareo teo misy agence firme zany eto Madagasikara raha ny accès banque manokana? 7 zany hoe misy ny faritra rehetra mihitsiny zany ny accès banque am'izao. Misy fikasana tsoatsy hoe zay zandreny manokatra sa tsy nitena zay patron? Aiza ndray zareo manokatra le atsy raha vao misy an'izay manko de efa misy ohatran'izay za zany ny elefany. Mbola tsisy fikasana hoe atso tanàna Atsindray ohatry zany. Morondava misy Fort-Dauphin misy. Fort-Dauphin mbola tsisy ka. C'est là ny elefany là. Elefany là là. Lasany là. Memany là. Efa misy. Elefany là. Ny Manakara. Satria raha ny fahafantarana azy aloha zany de ny toerana ohatran'ny hoe Sambava sy ry Vohemara sy ihany sy rehefa misy ihany. Antala misy ihany, Ambanja misy eo. Tsisy Antala. Ambanja raha ohatra hoe amin'ny axe indray de Ambanja de Sambava. Sambava nefa reo tena tany misy jorofo reo tena mila Antala mila. Ny any ty reo ataondreo misy eo olo jiaby tonga de pare 500 reo tonga de efa miditra membre. Akoatr'izay misy zavatra hafa. Roako voaka tenisany raha tsisy teny tsony Mahakasika ny tolotra ihany akoatra amin'izay zany efa manana ny compte ihany koa zay. Raha salarié ianao de afaka manokatra compte ao amin'ny accès banque. Salarié zany hoe na koa hoe miasa amina orinasa moa zany mandray karama isam-bolana de afaka andraisanao karamanao ny compte ao amin'ny accès banque de aza misalasala manantony iny. De misy ihany koa ny compte tahiry na ny compte épargne zany hoe andreo olona tia mitahiry ny volany ho tahirizina fotsiny azahoany zana-bola. Zay zana-bola zay mety manahoana sa aloha de manatona anareo mihitsy. Ny tsara indrindra aloha manatona satria arakaraka ilay vola ho apetraka ao anatin'ny compte zany ny tany. Andao hoe mira hoento. Le anona ka le salarié teo mpiasa mpanjakana koa efa misy fiaraha-miasa amin'ny banky eo. Sa mbola tsisy. Diko tenena hoe ny virement ny mpiasan'ny mpanjakana ve efa misy makany. Efa misy mpiasa mpanjakana maromaro zao efa mandefa virement ny karamany avy any amin'ny contrôle financier sy ny finance makany. Efa misy. Akoatr'izay roako ivoaka teny izy raha tsy teny. Andao arany meo ny laharatarbe aloha fa ny olona hoe mifanerasera aminareo manontany hoe misy zavatra ohatran'izao mba manitidika anay manontany ny mirana sy tsara na koa hoe manana ny page Facebook ve nareo ahafahana mifanakay kokoa amin'ny mpanjifanareo. Ny laharana tarbe azonanay dia reto 032 03 555 44 zay mihitsy 033 50 555 44 de 034 14 555 44 de afaka miantso koa tonga de miantso ana 032 03 036 18. Nareo moa zany zao accès banque zay ao amin'ny accès banque Tsahavola. Tsy azony any leo aninona iantso lehilahy amin'ny alina aninona accès banque zay atao hoe anisan'ireo inona moa zany filazan'ireny banque primaire primaire reo zany ny mpindram-bola manao any aminareo enjakenjana any ve mindram-bola any tsenjakenjaka efa tsenjakenjana ary tsy enjana mihitsy fa ny findramam-bola zany efa amoraina foana de tsika moa zany le hoe atao foana ifampiresahana tsara ve nareo anatin'izay hoe resaka findramam-bola zay afaka ifampiresahana tsara afaka ifampiresahana tsara mahazo ny misy zavatra anankiray teo ny fivoahan'ny vola manahoana mety hoe mbola tena miandry ela be ve sa arakarany
arakaraka le dossiernao io indray arakaraka satria tsy maintsy copie naterahano tsy tonga de mandeha moa ny fanadihadiana de iny arakarak'izay iny satria tsy maintsy misy fanadihadiana kely atao amin'ny resaka findramam-bola moa. Ilay fanontaniana farany de baraka ina reo ilay éducation financière iza manao an'izay? Ny éducation financière zay ihany no manatanteraka an'ilay izy matetika moa iny araka le resakintsika teo hoe any amin'ireny agence somary miataka kely ny renivohitra reny. Raha ho an'ny accès banky atsavo vola manokana zao misokatra ao anatin'ny herinandro izany hoe ny alatsinainy hatramin'ny zoma sa hatramin'ny asabotsy? Alatsinainy hatramin'ny asabotsy. Izany hoe misokatra izay amin'ny valo hatramin'ny 4, ny alatsinainy hatramin'ny zoma, ny sabotsy kosa indray amin'ny valo sasany hatramin'ny 12 sasany. Misy pause venareo izany hoe mety tsy afahan'ny olona manatona nareo nefa ny amin'iny mba malalaka kely izy any ampiasana any dia manararaotra kely. Misokatra mandritra ny tontolo andro ny accès banky. Izany hoe tsy misy pause, misy afaka mandray anao foana izany ianao na tonga ianao any. Sasany mihinan-kanina, sasany efa avy mihinan-kanina. Makasitraka ny fivaniananareo mianaday. Raha ohatra moa zany misy ny mbola liana tamin'le resaka teo misy le numéro any amin'ny latesa misy numéro dia io zany no alefatsika any amin'ny mpiaino io laharana finday io zany alefany amin'zareo. Izy moa zany hoe laharana tarby io fa zany tsisy menalo zany tsisy zany tarby zany finday fotsiny. Fanetanana fotsiny koa ngama de manasantsika rehetra nantona ny mahasoivon'ny accès banky sy akaiky fa mbola betsaka ny tolotra misy ao zany. Izany hoe tena natokana ho an'ny karazan'olona maro mihitsy zany natokana ho an'ny karazan'olona rehetra mihitsy de mafisiko kely ihany le laharana tarby teo 032 03 555 44 033 50 555 44 034 14 555 44 032 03 036 18. Mazava tsara izay. Mankasitraka ny tsiaro, mankasitraka ny mirana. Tain'Andriamanitra indrindra ianareo rakizy dia mahazo toa ary. Makasitraka velomo. Tinga matazominay satria rehefa misy maka numéro anareo dia ina moa ny anaran'ny olona mpatepitako volany amin'le agent tsy lany anontaniko fa reto ankizy reto agent de recouvrement andana am'izay ary manao recouvrement andana am'izay manao recouvrement rakizy kakazo ohatran'ny hoe vao mahita an'zareo kakazo misaotra anareo toizatsika ara ny resaka amin'ny valo sasany latsaka folo nanolotra ihany reto imbozy ato nanolotra focus ihany izy hoe afaka resahana kely ny lanjan'ny torimaso sy ny loza teraky ny tsy fahampitoromaso. Ny loza teraky ny tsy fahampitoromaso moa zany dia teatory ihany amin'ny braony zareo any anaty fa ilay ihany le zavatra andresahana le olona teo ange misy fandraisana amin'ny resakitsika tamin'ny herinandro le hoe éducation ina filazana izy teo éducation financière iny éducation financière iny ange le nresahantsika tamin'ny herinandro hoe tsy misy mpanao an'izany ho an'ny sarababen'olona tsy misy mpampianatra momba ny fitantanam-bola tokantrano momba ny fiainan'ny olona laza mety amin'ny fiainan'ny olona zany ry tia ahoana ny teny i flora izy fa efa manomboka kiakandro hitanare manomboka kiakandro zay izy anomboka varavarana automatique ale karaha zao karaha saran'le olelitsy nefa i osa zero amizigny tena marikirikitra tena marikirikitra flora karaha zao zay zay nanao ny hira dimy mianaka izy tamin'ny RNS takao tsara be hono nanaovanao an'iny vady mifaneva izy partenaire taminakay nare ambatindrazaka izy jere i flora midina ambany eo io Oliviazy efa fanao ny midina ambany io Oliviazy angidana
Olivia zany dentiste zegny idinako to ya resaka vola igny moa zegny ambela tiagnany ma resaka vola ny banque io zegny efa objectif tsy mampiasa vola espèce kanefa tsika malagasy ny tsy afaka mivola espèce tsika de zao zegny resaka impidiko le resaka moale okoragna rezy resaka hoe organisation resaka spectacle e zegny godara koa fa efa okoragna ananjy io resaka organisation io okagna re tsisy voatomino resaka atao io tsy resaka publication misy resaka nama tsisy producteur natonogno zarany zegny resaka spectacle itosy ny resako itosy modigna atao sous-entendu modigna nana sous-entendu anjaranare producteur anjaranare organisateur zegny mba maka leso sevanare ndraiky koa zegny boakely aza mena sevanare boakely reo fa ataovy tsara spectacle anareo organisevy tsara de mpihira vaventy be regny ameo lera mbola toizantsika ave ma zegny fa minare ny fivolagnane amy lera mihitsy de amizay tsisy mifamity anfiry anina ny tokony ho tonga de anfiry anina miala de anfindray anina mandiby azy raha malala mahazava tao mihitsy ny zavatra rehetra ny karama ny sakafo tafiditra ao anatiny ilay resakytsika tero izy éducation financière fanabeazana ny olo-pirenena rehetra mahakasika ny fitantanana ny volana tsy ao izy tsy ao izy mafinaritra anao miresaka amin'izy iny tsisy ao ry zareo fa lasa ny ambanivohitra dadabe sy batoto satria nisy fotoana zany misy fotoana zany sangisangy amin'ny dadabe batoto manino dadabe tsy miteny misy dadabe mipety farany dadabe mahasoso bibela fantatra zay nataony zareo taona hoe ina dadabe tio za mety ve mety amin'izy mianaka nakarivitra ny ambanivohitra de farany alevany ambanivohitra any ambanivohitra izy mianaka nanao fifanaraha fiarah-miasa ka eo manko zany le lazaiko tamin'iny nisy olona nahazo teto amitsika inge nisy nahazo an'izany hoe vola 1 milliard 11 millions 1 milliard 11 millions 1 milliard 11 millions ngamba le vola azo le olona iny de tonga io olona io de nivatravatra tamin'ny faniriny sy ny ino moa zany faniriny sy ny alahelony tamin'ny tsy fananany vola tany amin'ny fiainany hatramin'izay fa rehefa tonga 30 taona izy nahazo an'io vola 1 milliard io tamina loka iny reny azakazatsovaly azakazatsovaly angamba nahazo ao Zoid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Zoid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Zoid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Zoid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Pasika miaraka amin'ny Tecno, ny voalohany volana aprily hatramin'ny 30 aprily izao. Mividiana smartphone Tecno toy ny Pop 5 série, Spark 8 série, Pova série, Command série ary mandray sanjara vetrany amin'ny fisariana goavana mety azonao frigo, télé écran plat, subwoofer ary loka maro isan-karazany. Eny amin'ny shop Tecno ary fotoanantsika de aza tara fa mety anao mihitsy ny azo ilay loka goavana. Tecno, expect more. Te hanantanteraka ny nofinao ve ianao? Matoky ny tenanao. Atanjao ny sainy, miasa mafy fa ho tanteraka izany. Ny olona manantanteraka ny nofiny dia manao Aigle d'Or. Mianjaika ny collection nofy izay noforonina tanora malagasy manan-talenta efatra mivondrona amin'ny design in action. Ny collection vaovao nofiny Aigle d'Or dia misy ho an'ny tsirairay ary natao ho an'ny fotoana rehetra. Arao tsy tapaka ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar mba ahafantaranao ireo vaovao izay mety hantanteraka ny nofinao. Aigle d'Or, manandratra avy ny antsika. Batimax vous présente Cyberbike,
Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ka zaho nisy mpampindram-bola sao dia afangaronao amin'ny kredy. Kredy dia marika faharoa tolotra be any Madagasikara, misahana amin'ny fampindramam-bola ho an'ny mpandraratsaka anavaka. Kredy dia manatona amin'ny mpanjifa, mandray fangatany ary mandika sy mikarakara izany. Antsoera ny laharana 020 22 397 30 na tsindriny dièse 11 étoile 7 étoile 2 étoile 2 dièse na ny page Facebook Kredy Madagasikara. Mila S tsotra, tsy mila mivezivezy, tsy mila misahira, vetivety. Miaraka amin'ny kredy hafa mihitsy. Allô, aty an-trano zany tsika mipaka vao hiantso ny fianakaviana rehetra mihitsy aho zao sady zany mikarakara sakafo amin'io Ahoana? Fangamay mahandro Ramse? Ye, nahazo cadeau internet be dia be dia mba mijerijery recette e. Tratra mipake! Ny 12 aprily isaky mividy be 10 000 etsonareo akaiky anao ianao dia mahazo cadeau 500 mégas. No mbola miampirôpolo isan-jato raha vidiana amin'ny Orange Money. Atsoa iaingana ny dièse 144 dièse na ny 224 étoile 30 étoile 1 raha isavidin'ny tolotra. Mizara faliana hatrany amin'ny paka. Orange. Coca-Cola mizara filine nisabotsy telo amby 20 aprily ho avy zao ao amin'ny Nathan Luka Tanjobato eny amin'ny Fruity bypass eny amin'ny Galana Havana Beoririka ary ao amin'ny Foot Courte Tana Waterfront manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva mividiana Coca-Cola, Sprite na Fanta dia andao iary lalao aminay isio manokana iarahana amin'ny Nate Tex amin'ny 12 ora atoandro ao amin'ny Foot Courte Tana Waterfront. Loka maro be no zaraina milalao ary mandraisa anjara amin'ny tombola azahoana bon d'achat 1 million ariary isan-kerinandro avy amin'ny Jiffy Coca-Cola mizara filine nisabotsy telo amby 20 aprily ho avy zao ao amin'ny Nathan Luka Tanjobato eny amin'ny Fruity bypass eny amin'ny Galana Havana Beoririka ary ao amin'ny Foot Courte Tana Waterfront. Coca-Cola mizara filine ampiroboroboy ny vokatra sy ny fiompianao ampitomboy avroeny zany miaraka amin'ny Accès Bank Madagasikara. Accès Bank, tsotra Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Ja, teo afaka miantsika zany laharana fahatemanazany miazakazaka zany ny olona manana vola 1 milliard atrany dia nanontany ahoana anaovana ty vola ty dia misy manoro izy na misy olona jereny hoe retsy ataoko ohatrany retsy manangana trano izy trano ararotrany olona le izy le maika sy taitra nanana an'le vola vidy Mercedes 911 izy sa ko 15 13 6 entina sofera jilambo Mirabanao. Salama tompoko, Mirabe. Allô? Mba mahatsiaro hoe mahakasika an'le resaka Accès Bank teo ihany. Betsaka be ny zavatra tokony voaresaka tao kanefa tsy voalaza. Za zany mahita hoe ohatra tsy voafen'le olona le novahiny tao le asany haiko na mbola maheno izy na tsy maheno. Fa betsaka be ny zavatra tokony resahan zareo tao kanefa tsy voaresaka. Ohatra amin'izany ny olona rehefa mindram-bola ao amin'ny Accès Bank mila antoka. Fa indrindra izaha ohatran'izareo olona miasa tena hatramy poste de soudure ampiasaina iny atao antoka daholo rehefa mindram-bola ao amin'ny Accès Bank. Ainao mampiasa poste? Ka tokony azavaina zany rehefa miditra amina radio manazava ohatran'izao fa tsy hoe safosafona mahansina fotsiny le izy fa betsaka ny olona mizapaka sady midona amin'io zavatra io. Atao ny publicité fa tsisy resaka antoka zany fa raha vao tonga any ianao dia anontaniana hatramin'ny armoire sy ny seza sy ny tomobile sy ny poste de soudure. Ka tokony nazavaina teo zay fa tsy hoe atao safo be mantina fotsiny le izy. Zany tena tsy afa-po amin'ilay fanazavana teo e. Ka zay mahatonga lasa manontany foana zay mahatonga lasa manontany foana e.
Mankasitraka tompoko fa izy teo ny tena tena mety kokoa izy dia manatona eny amin'ny zay sisa angeny valiny azo napetraka zareo fa marina le tenen'le namana teo mety mbola tsy zatra miteny amin'ny radio fotsiny kosa angamba misy fiatraikany tonga de allo mbako manana mihitsy ny tenin'le rangahy teo tena niandry mino fa betsaka ny olona niandry fanazavana betsaka fa za manokana zao raha ny teninareo tam'le hoe 50 millions d'ariary ohatra de mahaliana ny olona zao hoe inona ny tombony azoko am'izany ozy le pub anankiray zay fa tena tsy voateny le izy marina mihitsy akeko ny teny Larisa hoe mila makany zany raha tena hoe azo zavatra tena amin'ny atsipriany fa misy kosa mba farafakeliny tokony nomena teo hoe misaotra ny honora aloha tena nanao zay hoafany mihitsy nanataitra le olona fa ohatrany tsy taitra mihitsy le olona hatramin'ny farany fa tsy maintsy miantso any amin'ny zareo indray zany aloha fa de mirahasoa antsika rehetra misaotranao Ramsia roa taona tateorianan'le olona nanana 1 milliard le ramatoa foana mifananana azonareo potika zero miverina mivarotra madinika amoron-dalana indray satria tsy nanana an'izay mpanoro zay miarabanao salama tompoko ya mba nakey resaka momba le accès banque teo azafady accès fiteny accès banque accès le izy za mpitsambanao amina maha banque azy indray ny ana fa tsy amin'ny microfinance azy fa maha banque azy taloha zany izy io nafinaritra be le banque efa tsy ohatrony moa zareo zao fosay am'izay tsy fosa mihitsy fa tena direct fa le service ny accès banque zany am'izao lasa ratsy be tsy ohatrany taloha lasa manenjika ny banque primaire mihitsy no tsy haiko hoe mianatra an'le fomba ratsy ny banque primaire fa service ela be ny service rehetrarehetra lasa payant daholo na maka relevé taloha zany zay no pub nangalana anay tao hoe ato ny relevé tsy mandoa vola atony zao miditra amin'ny banque zany ianao miditra amin'ny 7 maraina ianao fa amin'ny 1:00 amin'ny 12:00 vao voaray nefa ny caisse be da be fa tsisy olona mpiasa ohatr'ohatr'izany de lasa taloha ohatra hoe maka vola ianao zao tsisy frais amin'ny compte épargne manko natao am'izao zany compte épargne lasa mandoa frais daholo ary frais lafo midangana be ohatr'izany zao no ireo dommage moa tsy eo le olona fa tena tokony hoeny direct mihitsy de zay fa maheno tsy maintsy miheno radio ny tompona ndraiky ohatra hoe le service nareo zany re accès banque lasa ratsy be tonga de direct miteny fa tsy ohatrany taloha efa tafiditra moa zany zay de tsy hitanay intsony zay atao hoe nefa nary amin'ny primaire koa moa zany lasa mitovy moa zany de tsy soatsy ony sady tsy maintsy miaritra de sitraponiny ao de zay zany de farany idirako kely ihany de tsy membre fa taloha ny membre tao zany fa le findramam-bola tsy alao mi rappel reo ok eny ary tena ilana tsiny aloha zany de fonana ho an'ny banque zay voatonona satria raisikely numéro le zalateur rehefa izy le olona niantso anay no mba nomeny fanazavana fa raisikely numéro le olona niantso farany teo iny fa any lo zareo mandeha manao fanazavana miaraba tompoko miresaka andro zareo mpivarobola am'ireo banque primaire ireo tsika ny zavatra tsara ho fantatry ny malagasy dia midangana ny taux d'intérêt alainy banque na banque primaire io na banque secondaire io na zay filaza azy microfinance reo eritrereto tsara ane raha manodididina 23-25% le izy raha fampidirinao ao daholo ny calcul rehetrarehetra tafakatra io 30%. Io 30% io amizay zany no plus n'ilay marge ho alain'ilay grossiste na détaillant. Zany hoe raha miala avy any amin'ny alehany zany lay entana supposétsika avy any Chine. Miala avy any Chine izy miampy ny marge ny importateur. Plus ny frais, plus ny douane, ny taxe, ny droit d'assise, plus ny transport ekarany eto Antananarivo, plus ny marge alainy grossiste eto, plus ny volan'ny banky, izay tompoko ny mampidangana an'io vidin'entana rehetrarehetra hitantsika eny an-tsena. Zany hoe raha ohatra zany manidina ny taon'ny banque centrale
dia midina mifanaraka amin'izay ny fotoany banque primaire midina be deaibe io vidin'entana io izany hoe tsy miaro be fahataniny fanjakana eto fa milaza ny zavatra misy ireo pitsipitsy ny vola loha manontolo mahatonga n'ilay vidin'entana eny ambony etagera ho lasa ireo zavatra mitarosaiky manontolo ireo a vola daholo mino ianao radio fa misy fanontaniana apetraka amin'ny Dadato Raymond misy fanontaniana apetraka amin'ny Dadato Raymond zay zavatra ohatrany hoe mila fanamboarana ito amin'ny fiainan'olona tsirairay zany satria nisy nilaza manko fa noho ny fisian'ny ady any Ukraine dia miakatra ny vidina PPN tsy ampy fanazavana salama tompoko ia mamerina ny arahaba naika teneny koa momba amina sindramam-bola tsika namana havana rehetrarehetra dia mampitandrina ihany aloha zany amin'le fandramam-bola fa aza maimaika an'le mahazo vola ihany fa alao manao compte tsara alohan'ny andramam-bola fa araka le tenenina hoe jifa teo ny fananana ka hitanao le mampianatra an'iny compte iny nge hoa tsy misy ka izay ny banque mankapiditra fotsiny azahoany ny client azahoany anao client fa eo am'le faly anao mandray ohatra 50 millions 100 millions fa raha épicerie zany tompoko ny ndramam-bola dia efa miteny fa impossible ny amerenanao azahoanao tombony amin'ny findramam-bola amina épicerie satria ny marge na épicerie zany kely de kely de kely de kely par rapport amin'ny ina moa antoka anina moa ny zana-bola omenao amin'ny banque donc araka le nitenenina teo hoe jifa teo ny fananana fa ny findramam-bola zavatra efa tena aferangeza fa tsy aferana kely taxi be hoe alainao amin'ny taxi be ohatrinona nefa ianao aka vola amina microfinance ohatrinona ny zana-bola ohatrinona donc ny afarany iny ngamba raha mandalo amin'ireny banque reny microfinance reny tsika hitantsika fa be da be affichage hoe atao la vente ny taxi be atao la vente ny tomobile atao la vente nyzao satria kely ny marge na raha resaka commerce zany kely ny marge eto Madagasikara donc matiatoka lany ny eo an-tanana raha mivoaka raha indrana bola fa mba manentana atsika aza maika an'le andray vola amina microfinance tompoko fa jerevy tsara hoe inona ny zavatra poinsa ho izy aiza ny lalana inona ny poinsa araka le tenena zavatra poinsa tsara ho izy ny tanora vao makamaka vola amin'ny banque fa aza mitetapeta maka vola amina banque zany fa zéro manatody mivoaka moins akory raha fa tsy zéro fa moins sotra tompoko zay nge le zavatra ny tenentsika telo hoe mpanoro mpanabe mpanome hevitra momba ny resaka araboly satria raha ny banque kilo zany dia le menazy zany da tsy ahafahany ampanajana tanteraka eo Dadato Raymond ny tena moa tsy dia hoe mpahaitoekarena akory sanavava fa eo ihany le nampandraharaha ny fijereny tena nay azy dia tsotra be raha miady ny firenena anankiray dia mirona tanteraka ao anatin'ilay ady ny fomba fiainan'ilay firenena ray manontolo fa itsika aty alavitra ty mitsahatra ny famokarana ho avy ihany ny resako e raha manafatra zao tsika lafarinina ohatra avy any Ukraine ny 40-50% tsy fantatro io na 5% ny lafarinina miala avy any Ukraine dia ny zavatra misy tompoko dia ity voalohany aloha ny sambo mivezivezy mandeha any ny hena izay mandeha any zany misontra dia midangana ny transport faharoa ilay famokarana misy tao janony amin'ny ampahany be indrindra raha misy zany dia kely ny sisy mivokatra miala avy ao raha mbola misy orinasa hiasa raha misy zany fa ny ankamaroany tsy misy ny concurrence ny Ukraine amin'ilay famokarana amin'izay ohatra hoe firenena samy mamokatra lafarinina miliba misy toerana hafa zany mamokatra lafarinina overan'ny Ukraine dia ny any miakatra ny vidiny manararoatra izy na matotika nanafatra tany Ukraine ny tany morana tsara ilay qualité vokatra zay rehetrarehetra zay raha fa tampatra zay dia mitamba miakatra ho azy ny vidin'ilay lafarinina dia misy burany conséquence zay tsika aty amin'ny tany mpanafatra n'ilay lafarinina avy any ino mahatonga ny tenanay ny teny hoe ry mpitondra fanjakana andao hataotsika izay tsy sanafarana amin'izay vanim-potoana zay zany tsy miankin-doha amin'ny any velany tsika fa vitatsika eto ny mamokatra lafarinina vitatsika eto ny mamokatra siramamy vitatsika eto ny mamokatra
misaotra da to Raymond, misaotra. Mamokatra Raymond? Misaotra. Ka zay tsika ngeteto nahenona hoe noho ny fisian'ny Covid-19 sy ny ady tany Ukraine sy Russie dia niakatra ny PPN. Tsisy fanazavana. Io zany le taux d'intérêt bancaire tiany le namana teo resana lafo loatra vola autorisé io fa tsy possible zany raha ohatra ka zao raha mijery ny taux d'intérêt bancaire ao Europe sika ohatra hoe la France le kaiky indrindra 2% ny anjareo annuel fa ny atika tia 2% mensuel dika zay zany 24% plus frais bancaire sy ny assurance sy ny taratra tafakana 30%. Misy koa nefa mbola omena tsolotra le agent bancaire mba hampilama le dossiernao aingana tafakana 35% ny lalohanao. Mazana ihany aloha izy. Zany tsy possible mihitsy io fa tsy mety amintsika fa ny solution amin'io dia isika ihany no zay kely ananantsika ny tokony ho ampiasaintsika fa déjà koa le tompony ireo banky avy any ivelany daholo fa tsisy amin'ny malagasy ireo na ndray ary fa zareo ny boky amin'io ny frantsay boky be zareo amin'io resaka banky io fa ny tena solution dia angamitsika tokony mamokatra eto ivelany mamokatra eto anatiny dia ato anatiny no mikonsome fa tsy ny any ivelany. Jereo tsara ndray ny camion manao mivezivezy ao Tamatavy sy Tamatavy Antananarivo midina vide ny camion midina vide dia avy eo miakatra feno dikan'izany tsy mibalance le importation sy ny exportation zany zavatra zany nefa tsy tonga saina mihitsy tsika fa zavatra tena mahamenatra olo zany hoe ny anao zany manao importation be loatra fa tsy export mihitsy tsy mi-exporter loatra mazava be. Ya, zany rehetra zany dia mifandray tao anatin'le éducation financière nresan'le olona teo. Ny éducation sexuelle moa zany mba misy kely ihany. Dia kotsapako fotsiny mandeha dia vita. Ny éducation inona moa zany matrimoniale resaka hoe mpivady éducation ana mpivady matrimoniale tsy maninona le tsy maninona tatoa. Mitombona tanteraka ilay zavatra voalazany namana teo aloha. Raha hidirantsika amin'ny Tsipry misy tomboky dia ity. Ireo voly fanondrana teto Madagasikara manontolo hors calibre daholo. Aiza. Milaza marina ny hors calibre. Izao ny antony. Ny fambolena kafe tompoko tamin'ny andro kolony misy teto. Efa 100 taona lasa zany. Efa antitra ny foto-kafe dia tsy sony mba jereo ny statistike 4% sisa tavela kafe ahondratsika makady velany. Io voanjo io zany amin'izao BDB mamokatra voanjo Madagasikara fa ny sinono miliba azy. Ny zavatra eritreretinareo nge dia ity vidiny avy eto ny voanjo. Mbola misy frais de transport andehanany any Chine. Tonga any Chine vadika ny menaka dia averina makaty. Ny dikan'izay zany raha misy banque de risque zany eto ananganana industrie fa tsy io banque commercial mitranga io. Misy mijoro eto Madagasikara eto io dia hafa ny fipetraky ny zavatra mitranga. Satria raha ohatra ka anangana orinasy ianao ka amin'io banque primaire io voalaza teo amina taux d'intérêt plus de 30%, impossible ny amerenanao vola. Faharoa, eto Madagasikara feno arena kibony tany. Asa raha fatatsika malagasy fa tsy mampindrana vola ho an'ny arena kibony tany ny tompoko ny banky eto hoe. Raha hoe andeha angady lavaka tompoko tsy omeny. Izany zavatra zany nefa ny zavatra anankiray tena ngeza be indrindra tokony hidirana lalina. Raha ohatra ianao zany te hitsandraka eto dia tsy misy. Zany eo nankidiny hoe ny ahafantarana ny firenena iray hoe mahantra voalohany indrindra aloha roborobo be ny microfinance. Faharoa beda be ny secte hoe ny fivavahana secte. Zay ny ahafantarana ihany koa. Mamelombelona fanahy reny. Secte metatarao secte ny asa fivarotana. Ka io zany hoe raha miteny zany zao bandekama hoe
mampiramy vola ary banky fa andeha angady lavaka tsy mahazo ame vola madama raha ny piaina ihany koa manambola madama fa zay mihitsy zao ny ataony madama eto noho izay tsy fanana an'izay miaina an'le hevitry Raymond teo zany dia hitako hoe tsara daholo fa tsika zany manana ministera hoe dia tokony andraikitry ny ministera rehetrarehetra ireo no mandinika an'izany dia manatanteraka an'izay hevitra tsara fa ny tiako fanamariana fotsiny le vidim-piainana zany efa talohan'ny ady tany Ukraine niakatra fa tsy hoe vao tamin'ny ady tany Ukraine akory izay vao niakatra dia tsy hitako zavatra tsy miankina amin'ny ady any amin'ny Ukraine nefa dia miakatra be ohatrany ohatra hoe voatabia ve tany Ukraine ntsika nanafatra ohatra nefa dia miakatra be mety misy voazavatra voatabia ve dia afaranany voatabia saosy ny anankiray ohatrany hoe tiako resahana koa ngambany ny tsirairay zany mety hoe andraikitry ny tsirairay fa hitako hoe ny fanjakana ihany ny tena afaka manatsara ny fiainan'ny olona ankoatrany hoe ezaky ny tsirairay satria izay ny antom-pisiny eo mety misy zavatra zany afaka ataon'ny fanjakana Madame Armiantso Madame Armiantso, inona le eritreretinao le hoe ministera ny tokony andinika an'le inona mandinika inona ministera le ohatra hoe stratégie entina amin'ny resaka famokarana le nitenen'ny dada Raymond teo satria hoe manana ministera ny agriculture tsika izy ny resaka hoe ny environnement central zao dia reny zany tsy fidiran'ny olon-tsotra fieritreretako anazy fa tena hoe andraikitry ny fanjakana manokana mihitsy dia mety hoe tokony ny fanjakana zany ny tena entantsika anao anazy eny anjarandraikitry ny tompony andraikitra misy tsy vitany lasa medecine lasa passe fotsiny le izy avy eo anjaran'ny fanjakana nge zany le izy tena Daniel enao fanampilana zay le madama teo matoa miakatra ny vidim-piainana dia fanjakana zay tsy mahaferisekarany vidim-piainana tsy manao ny asany ary misy koa fandraraha manao monopole milalao monopole ndray nareo ena ty ataonareo ty mba katro atao neny andi Bertinao zao ato hoe maro ny olona te hindrana ozy izy fa be condition loatra isaky ny indra dia mijery entana tsara indrindra ao an-trano zareo raha tsy mahavita an'le volany ny tena enjina dia alain zareo le entana indray nefa tsy manina le olona te hindrana tsy maninona ane voalohany aloha ny banky amin'ny mahabanky azy dia tsy maintsy mikazy zay tsy averiny volany tsy omena tiny izy amin'izay atoko manontolo varotra koa io dia tsy fanereny io fa matoa ianao manaiky dika zay mety aminao le izy ny andraikitry ny fanjakana teo no mba hidirako izay tompoko no mahatonga n'ilay fanjakana manao programan'asa alohany fidianatsika azy manana an'ireo rafitra ireo ity fitondram-panjakana ty zany dia nametraka ny vina 300 io ao anatin'ny vina 300 iny no omela belarany an'izany rehetrarehetra zany dia ny fanatanterahana azy ao anatin'ilay loi de finance ao anatin'iny ve tanterahany ao anatiny ve ilay zavatra nolazainy ohatra izy zao nilaza hoe homeko herinaratra ianareo dia tena nanao ve izy satria ilay herinaratra no ahafahantsika manatsara ny fiainatsika raha nilaza izy homeko sekoly ianareo dia tena nanao an'izay ve izy raha nilaza izy homeko lala ianareo hidina n'ilay vidinetana ilay transport makany aminareo homeko hôpitaly ianareo dia nanao an'izay ve izy hampitombonay ny velara-tany mba hampitombo ny vokatra omena izezika sisisa sahala miny teneniny teo aloha hoe omena 4L ianareo omeny ve lay 4L fa io vidinetana io tokony azahadina fa ny mpihira tany amin'ny 5 taona lasa no efa niteny fa tsy takatry ny kely voly zao nitody asa raha tadidinareo zany hirany sareraka sirololo tamin'izany vanimpotoana zany ny vidim-piainana zany efa nanomboka tamin'izany tsy takatry ny kely vola nitody fa tsy androany izato iralolo sy ny tariny tonga tambotry le koma vidim-piainana niakatra nefa tonga tambotry le koma vidim-piainana niakatra nefa ny lasa varo mahogo nareo hoe tsy mandinika hoe foana tonga anao ny teny an'izany
lazany fa tsy mandinika tokony ny olona hoe olona gadrany fanjakana reny zao ny tokony to dia ampanaovany sazy hoe to dia mamokatra fotsiny dia am'izay tsy manavatra fa lasa sazy amin'ny fanjakana fotsiny le olona gadraina nefa amena hanina kony tena sereveko misy le adiny teo nareo ony tsy mandinika le tsikara ny tena mandinika zay ka raha tsy zava zay tonga teto ro tsy ninjera teria nanina kay zay re misy zavatra tia nylazay teo tsy maninona ka fa hoe ny azy zany le hoe famokarana le tsy mbola ataontsika ny famokarana ananandray zany zavatra ianao zao atanao resaka atao an-tanàna manko i banque misy contrôle zany ohatra hoe iza ny organisme ao amin'ny fanjakana manao contrôle amin'ny resaka banque sy microfinance samy manao zay sa tiany atao reo satria misy contrôle tsisy olona manadihady sy misavasava an'ireo fa ny vahoaka madinika ihany ny mindrampindram-bola ihany no zaka ny vokany de ny teny le rangaha teo amin'le accès banque teo aloha mila hoe voaray tsara ny client zao hoe milahatra manomboka fito maraina anao amaraka amin'ny folo anao voaray amin'ny accès banque rehetrarehetra zay andehananao eto Antananarivo arakaraka ny abetsaky n'le olona no mahakely ny isan'ny kesy zany hoe fasina rehetra ny mba anakorofona manodidina fa hoe manana client izay zava zay tsy mahafapo aponay client zay hoe ny amin'ny fito ve ny filarany de kesy anankiray ihany maninona raha-pitombona ny kesy fa fafinareta amin'ireo no mahita anao milahatra eo isika mijesikady mandram-parivany andro azaka olona be da be izy mazava mba mandinina reo kodara nareo nge tsy mandinika zany teneniteny nareo nge tsy mandinika tena fa tsy mandinika ary izy tia manoratra ato amin'ny ibandiakama milalao telefona fotsiny fa de verila tsisy sary aka mahita an'lahy eo miverina any am'le éducation ihany tsika satria zava-dehibe io zavatra io eny hatramin'ny manambady raha tsisy éducation mampalahelo nge zany lefa fanambadinana nataon'la animation tamin'ny roa taona angely ty ny saraka angely ty le olo reny de enao mamerina le reny ve de misaraka misy fianarana anambady ve aloha zany alohan'ny anambadiana misika mbola resaka mahakasika ny resaka fanambadiana inona marina amin'ny olona mahatonga ny fanambadiana Antonio Vitus Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Sohid, mivarotra telefônina marika tsara be sy vaovao be. Sohid, bateria matanjaka be, mivarotra panneau solaire, skid solaire, bateria ana fiara sy moto. Sohid, azonao jifaina manerana ny nosy amin'ny vidiny tena mirary. Sohid, malaza be, tsara be, matanjaka be. Ino ty atao? Inona daholo vadika tsy mitovy loatra ataonao kalina be tao reto? Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans robase zany. Mampiasa amin'izay kaly beton manara-peno. Mitovy, manodrena zavatra tsara ho an'ny tanàna ke. Vita malagasy. Manao hatrany toerana fanaovana vaksiny miady amin'ny coronavirus ao amin'ny enceinte Jumbo Score Ankorondrano isaky ny zoma sy ny sabosy manomboka amin'ny 6 ka hatramin'ny 4 ora. Hitanao avokoa ireo karazana vaksiny misy eto amin'ny firenena: Janssen, AstraZeneca, Sinopharm ary Pfizer. Misokatra ihany koa ny fanaovana vaksiny fatra fanampiny araka ny vaksiny vitanao. Arovako ny tenako, arovako ny hafa. Madagasikara manamafy miady amin'ny coronavirus. Cadeau PDP, raikitra fanenjehana promo!
Amin'izao fety mipaka izao, mahazo 20 méga isaky ny vidy B500 ianao. Mbola miampy cadeau roapolo isan-jato ihany koa. Javidina amin'ny Orange Money Zany rehetra zany amin'ny sarany 10,000 ariary monja manankery 420 be izao. Zany hoe azo ampiasaina hatramin'ny ampy ison'ny ora ny vidiananao azy. Antsoengy anary ny dièse 144 dièse na ny 224 étoile 1 étoile 1. Tolotra manankery hatramin'ny 20 aprily. Mizara faniana trany amin'ny paka. Orange. Rehefa lasa maizina loha be lesy ny andro Boum, mazava be. Écoute ange, lasa mangingina be izy zany bena. Boum, mandeha ny radio. Oh là là, maty le findaiko lobaty za Boum, chargé en petit finday là. Mba suira les Marco. Boum, avec MP3 les bena. Vaovao, balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro eto tanana. Efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday. Manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro, mandrapafeninao ny vidiny manontolo. Balika, mamiratra no aviko. Le club Runmada vous présente Mobile Drag Racing, le premier défi. Ce dimanche 24 avril sur la piste d'Arivunmam à partir de 9h du matin. Au programme, la première manche du championnat de Madagascar des runs sur 400 mètres, incluant les 3 finales Pro Run, Run et Super Run, ainsi que la super finale Top 8. Challenge Interclub Automobile, Open sur 400 mètres. Prix d'entrée, 10 000 arrières par voiture, 5 000 arrières pour les 2 roues. Sponsor officiel, Mobile. Boisson officielle, XXL. Partenaire, Bosch by City Motors, TCL, Cosmos. Et attention, restez toujours prudents sur la route. Runmada, une passion, un esprit, une famille. Sous le parrainage du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique, des lois sociales, Holcom Event vous présente la 2e édition des Journées des métiers et de la formation professionnelle du 27 au 30 avril 2022 au Palais des Sports Mahamas. Au programme, stand d'exposition, conférences, ateliers partage, formation, initiation à l'entrepreneuriat, speed recruiting, emmenez vos CV. Partenaire, CFPM, Inclusive Academy, sponsor, FMFP, partenaire média, RDJ, prix d'entrée, 2000 arrières. Nyalad, 1er mai 2022, manumkam telura tulakanch, be musique manu chawansik, concert, ré VIP, yaranamni. Samuel! Awan food court, aérovillage, enceinte score, talatama. Isnifi varutana, t-shirt, CD audio, ar DVD vidéo, manjichin famseo. Tapakila de faz notifain omni aérovillage. Azad Lunar, concert, ré VIP, yaranamni. Samuel! Awamni, food court, aérovillage, enceinte score, talatamat. Nyalad, 1er mai 2022, manumkam telura tulakanch. Pierre Amias, RDJ. Yaourta Sokole, ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Antsirabe, manome ora ho anao. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara koto mamonjy. Raha nanonona ny idiran'ny rivotra. Ie, tonga dia tompoko ny nafandatsika Samuel andao irevy. Ny alady voalohany volana May manomboka amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny food court aérovillage Talatamaty no misy food court aloha toko mazava tsara no misy anty revy VIP rana amin'ny Samuel ID. Misy ny prévente de 30 000 ariary ny andro ny fampisehoana kosa de 40 000 ariary ary ny VIP na ny réservation de 50 000 ariary. Ny laran-tarobia afahanareo mamandry toerana de 034 31 718 05 na ny 034 76 747 42. Ie, azo adiny ihany koa ny journée des métiers de la formation professionnelle izay atao ny 17 ka hatramin'ny 17 ny volana aprily 2024 etsy amin'ny lapankolo-tsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Samuel! Efa métier! No hitanao amin'izany moa dia ny stand d'exposition ahitanareo conférence, atelier, partage sy formation ihany koa dia eo ihany koa moa ny initiation à l'entrepreneuriat sy ny speed recruiting. Partenaire média RDJ. Yeah.
Vendredi 13 miaraka amin'ny sans fil etsy amin'ny garany Sorano mazava ho azy fa amin'ny vendredi 13 be manomboka amin'ny 7:30 minitra izany mpanakanto iantsehatra dia miisa 7:30 zay hiaraka amin'ny silo izany rehetra izany ho avy eo ihany koa ry mialy zay tarika mpandihy andravaka ny hira zay ho tendreny tarika silo eny Antsehatra. Vendredi 13 mai. Vendredi 13 mai io eny Antsehatra isan'ny nanafana fotoana ny DJ Aman Ambiance Club iny vendredi DJ Aman. Ilay kosa ny anarany lazany. Vendredi 13 mai miaraka amin'ny silo. Aoriana ny fanaterana voninkazo etsy amin'ny 13 mai. Amin'ny alina moa teo Nzakatina amin'ny 7 ny volana May makalaza ny 70 taona ny ankarany Antsehatra. Ny tapakila dia efa azo jifaina etsy amin'ny super musique Analakely manomboka amin'ny alatsinainy 2 ny volana May misy ny 20,000 ariary, misy ny 15,000 ariary ary misy ihany koa ny 10,000 ariary. Ny tapakila tsotra dia amidy 4,000 ariary. Ya. Famanino. Famanino tany lotonera. Ny association ny aina manolotra anao ny anaran'indray Tsahoaka. Tsy haiko manao ahoana manao tena zany amin'ny fiteny zay tsisy amaly ny anaran'indray tsy Yamanna namaly azy. Tsy ahoaka anaran'indray fa DJ Aman mamaly an'izany. Asmanna. Le Mikiko milay. Ny anaran'indray tsy ahoaka. Izy tena hoe Tsahoaka mihitsy ne. Soirée firaisan-kina izy ity ao amin'ny CMS Sonerana 10e édition. Mazava ho azy moa zany fa rehefa resaka anona dia Francis Turbo foana. Misy any Francis Turbo sy ny orchestre Génération Mars izy ity manomboka amin'ny 6 alina ny zoma fa 20 volana aprily 2024 ny vidim-pidirana dia tokana monja 2 alina ariary. Andrasolo fa misy laharan-tarobia ihany ity ny 034 05 622 59 na afaka mividy ianareo amin'ny super musique Analakely na amin'ny électronique Analakely. Ny stage pro vacances zay rahana amin'ny Kitana Academia dia anomboka ny alatsinainy 15 ka hatramin'ny zoma 7 ny volana aprily izao. Ny fisoratana anarana ho amin'izany dia afaka miantso ny 034 26 299 66 ianao na mandefa afatra miafina ao amin'ny page ny football Kitana Academy. Mbola mitoy ny fisoratana anarana hatramin'ny alahady ho avy izao. Tantara dia mbola mitoy ny ho antsika mpianatra kosa dia ny salon de l'élite zay tanterahana etsy amin'ny plaza Ampefilo manomboka anio 1 avrily sy 2 avrily. Izy ity dia isy araka izany ny exposition échange ary test d'orientation maro ny fandaharam-potoana iseho amin'izany ka dia tongava maro etsy amin'ny salon de l'élite ho an'izay mpianatra liana andeha hibosy any andafy. Ho azy mibosy any andafy rehetrarehetra zany dia antsoina amin'izay salon izay. Dia aza adino ihany koa ny fampisehoana atsikana zay arahana amin'ireto namana ireto moa zany ry Lanja Babaina, Rena Maravo, ry Sina Rabedora ary Falitina Kely itsy amin'ny Blue Moon Café Tanjombato ny sabotsy 30 volana aprily manomboka amin'ny Rora Tolakandro. Zay ny na. Ty zavatra ty zalafa tsy hitako le larana finday ho antsika le anjefa ny tapakila hijery ny 70 taona ny akarany Nzakatina Antsehatra zany dia efa azo jifaina etsy amin'ny super musique avokoa ny tapakila rehetra manodidina an'ity fampisehoana iarahana amin'ny Nzakatina ity na atsoa ihany koa ho an'ny VIP ny 034 36 339 37 Nzakatina 30 taona. Zay zany le raha. Alotsika sady resadresaka le resaka fanambadiana. Avereny tsara resaka ny amin'ny Larissa ona tsara moa le izy ty fa hoe misy fampiana. Flora. Tsisy vahiny. Tsisy Tsisy vahiny avy. Ia.
ia zay Flore moa zay mandray anjara mitournée mandeha Strasbourg ka amegny programme-ny atao hoe agenda diaspora moa zay ozy jetaka satria mety zegny mety mitsy le titre an'zegny. Voici l'agenda de diaspora amin'ny salle Gox Wheeler amin'ny sabotsy manaligny andro atsika miaro koragna any Strasbourg. Strasbourg zay tahanany teny ajoka zegny mpanao bola tsy nentina nambare. De amin'ny sabotsy io zegny miaraka ny Vokiny sy Salomon ankafiziny zay resaka agenda de jere tsara zegny Facebook ia Vokiny i Salomon zegny karazagny taokiny izay i Gottlieb Sirlini Serluka reny vony ny karazana Vokiny reny zegny vony tsy vony Salomon fa Salomon le nahazo trophée tamin'ny RNS zay zegny félicitevana izy satria artiste Zoky Henry sady mpamoro lany nahazo trophée. Bon, c'est très bien ça. Zay resaka toizany zay sy Godard moa zegny efa okorany resaka zao zegny resaka publication momba ny resaka fikarakarana langon tsisy anarana nitonona le rehetra tsisy communication nataovindreo en général resaka natao ohatra koa mare zegny organisateur re zegny tena mahay tsy mandray resaka ratsy nareo fa nareo mila ravoravo fa matoa nare zegny mandray tsiraisy masaro ho voakitikitika nare zegny matonga nare manendray tsiraisy sady namana igny tsy mbola voaka voalohany igny hoe sady nampifilafilana vola no sady mena sevandreo koa no sady asianare manao boustro amin'ny artiste malaza be nare tsy mbola tonga amin'ny lera mifagnano rano zegny ny problème io fa zegny mba mila tegnenina hoe ny publication sy ny resaka rivotra tsy nanona le artiste le tratrany gidra karana mety voatognona teto fa raha organisateur raha spectacle mitosy mitosy spectacle miterempo atsipo mazigny teny zegny misy mahatsapa fokitikity reo anazy zegny izy responsabilité igny dia izy mivoa tegna mety izy mitegna anazy io assumevany izy tabatolo nisy koa zegny efa mba anisany mbo solotegnany humoriste magnano animation sala aminakay zay zegny efa misy olo maka manano hoe humoriste magnano animation dozy alaharo mitovy ambony ao ny sary fa tsy ataonareo zegny hoe eto Godard eto Bandecam eto Honora de le animateur atao sala voplera ambany eto ambany eto zany atao le sary animateur panetana ihany zegny ny resaka resako zegny fa averina aminareo fitegnenana ravoravoa na ny resaka coulisse koa raha tena mba ataovy mitovy tsara police aloha mitovy reo resaka coulisse mba atao mitovy tsara mihitsy tsy hoe Bandecam panao antsika atao le coulisse ohatry mivesery iny coulisse amin'ny Bandecam Firenena kely vetivety ty raha ty alohan'ny idirantsika amin'ny resaka fanambadiana teo zay tena mahaliana na mihitsy ho an'ilay stage pro zay karakaraina misy stade d'Alarbier raha amin'ny jetikitany ty ny akadémie kitana azafady dia atsoiny 034 26 299 56 ho an'izay lina zaza hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 5 taona no mahazo mandray anjara amin'izany stage pro izany. Ny saram-piofanana dia mitetana 350,000 ariary efa tafiditra ao anatin'izay avokoa ny rehetrarehetra manodidina any izay fiofanana izay. Manana hatramin'ny alahady ariva ianareo isoratana anarana. Misy sélection aveo Bandecam sa ampiofanana pro ianao afa tiky tenena ohatra ny tsy misy hoe manao test kely zay vao tafiditra tsisy ka tsisy fa rehefa aveo di matsalana zavatra ohatr'izao dia fisaritana ho an'ny mpilalao lasa rehefa tena mahay bola be za Larissa Larissa mbola tsy manambady aza antanina azy tsy mahizy
matetika misy tatoato dia miafara amina olana ny tokantrano. Mila fahaiza-manao ve miditra ao anaty le ady any Ukraine mahatonga zay. Mila fahaiza-manao ve herintaona dia samy mianatra ve anatina fanambadiana sa mila fahaiza-manao ve ny miditra ao anatina fanambadiana tsy le fahaiza-manao Manao an'le position eritreretina. Miantso teo moa zany fa anankiray Erika miantso. de missionnaire miofana ny mpandeha fiofanana ataon'ny mopera. Fiofanana ataon'ny pasteur zany. Efa nitenentsika teo tamin'ny herinandro hoe misy an'izany fiofanana zany a fa ny zavatra fiofanana any moa zany de fiofanana ara-panahy izy hoe mandefitra ilany lohany vavy raha vao felaka tamaina be tena de mandefitra ilany lohany vavy la lohany vavy fa so efa vavy ny lohany lahy satria misy lehilahy resy-mbavy. Fa kosa misy zavatra hafa mety tsy vita amin'ny pasteur sy mopera fa ny katolika hono zany lazany hoe ela be ny fiofanana maharitra amam-bolana fiofanan'ny mpivady a zay vao makany miroso makany fanambadiana zay vita ihany fa ny aty am'le resaka PPN angery bandekamy no ady io e azonao satria nolovain'ilay vehivavy tany amin'ny tokantrano avy amin'ny mamany sy ny dadany nolovain'le lehilahy ihany koa avy any amin'ny tokantrano ny entina manko anatin'ny fanambadiana vaovao ohatra hoe ny tokantrano taringy amin'ny 11 vao matory fa mbola mijery film sy mijery télé sy mitafatafa sy miresaka eo ry zareo fa le tokantrano anankiray ty ange amin'ny 7 sasany reo de fa ireo nefa ny amin'ny vady miteraka adiny zany zavatra zany taria vary amin'nanana foana aty efa de tsy mizaha toetra ndray zareo anatin'izany hoe tsy misy ka eo indrindra fanontaniana mipetraka elany teniteny foana la ahoana moa zany hoe mizaha toetra zany afampijery nareo no matory aloha de retsy matory amin'ny fotoana iny fanaovana fizaha toetra misipasipa iny ka justement misipasipa eny nga miara-matory sy mifomaraina sy tsy manao an'izany reo hoe manamboatra fandrina ve misipasipa eny inona moa zany le iverenako kely inona le le misipasipa eny ve mahita hoe be rarakivy be nge bandekama ka manto daholo ny ondana maray ny andro tsy fantatsy tsy miseho zany fatorina be dispensaire hoe ty bandy ty nge ka mikapa isaky ny adiny telo a tsy hita misipasipa eny zany tsy hita eny tsy hita zany na hoe mangetitra lava mety hita ihany ngamba mety hita zany fa kely eny any anaty tokantrano vao misy zavatra mitranga maro ka tsy nampahafantarina n'ilay avao amin'ny ilany eny bandeka masaky teny ianao ny saika iverena kely le hoe matetika ny zavatra hoe voamaly mihitsy ako no nanambady miresaka aman'olona olana tokantrano zay mampanontany tena na hoe miditra ao anatin'le tokantrano vao milaza hoe maro no mahita an'ity hoe zay vao nahalala ny tena toetran'le vady koa rehefa nivady za besaka zany keo izy vao nalala hoe ay ve ny ohatongotro ty ka misy mibilaka ratsy be ohatry zao fa izy fangarera tsy magana kanga izy bandekama deo le vehivavy miteny reto lehilahy reto ohatran'ny alika le zay angely ilana farafakely no farafakely heritaona ianao mifandinika vao malohany hiditra ao anaty tokantrano ary io ny anomezako tsy ny an'ilay tanora kehitriny le fitoana ny rana hoe roa volana ny rana tadidiko mihitsy fony zahay tao anatin'ny dinika-panambadiana de hoy tsy eto moa le rerangahy ka nananao resaka valopy izy matahoy izy mantsy onarity fiheritaona mola izareo niaraka hivady io fa raha vao mbola latsaky ny heritaona de zatsy anao latsaky ny heritaona ny isy tadabozaka aiza koa raha ngaty no latsaky ny heritaona de hivady ohatran'ny tsy possible ka reny zavatra rehetrarehetra reny miankina aminareo roa ihany io le izy Larissa misy karazany roa ipotra tsy moramora ihany le maha docteur Lovopla le ty docteur Lovopla le izy tsy hoe ilaina ihany le izy fa rehefa mivady anareo roa fototry ny teny hoe mivady aloha de ady rehefa tonga ao tokantrano nareo roa de efa ianao efa malala fa za
tia treritreriny Isaiko mahalala tsy tia mikorotana za efa mahay lala fa ianao jejo ianao koa tia zavatra Za efa malala fa mila rano mafana vao tonga. Izay zavatra zay dia mila ampifamenoana rehefa tonga tokantrano tsika roa dia mila mifampitaiza manaraka zay chérie o malalo mba mila ovaina tsy fata mihitsy zany hoe lahy mandrora ao ambany ondana manao ny andry mandrora mitsilany ohatrany hoe sangisanginy lasa resantsika azy fa be dia be ny zavatra tokony mba ampahafantarina ny tanora anankiroa hivady aloha mba hialana amin'izay fisarahana izay satria inona moa ny dikan'le pemple tômôbila pemple mandehandeha iny ny dikany iny zany ampahafantarina ny olo hoe efa manambady ireto zareo nefa misakobona ao anatin'le tômôbila midy eo tsy hita hoe any mbola tsisy vahiny moa izy dia resy mitsofoka amin'ny resaka izy tsisy l'école de tokantrano tsy misy mandeha l'école loaka hoe namibadika zao avy izy rehefa anao reo mandeha magnambady anao sahala mividy tomobile ihany sahala mividy bisikileta zay karaha hoe manamboatra trano vidina jiaby ny mety tsy mety aminao la tianao tsy afaka mambady anjely tsy afaka zegny hoe olo miaraka aminao dia hoe tsaratsare ziska ambany mitongotra amin'ny tongotra anazy ziska amin'ny lony dia izy igny rehefa miditra ao dia mila souplesse amin'ny expérience mila mahatsapa zegny fa hoe misy raha tsy mety nataonao misy tsy mety ataonao raiky koa zay tsy matematika tsy aritmetika izy igny manangana tokantrano ary izy igny mahatonga le misaraka satria sotra loatra sy mora loatra izy igny fikeretana anjely jiaby anao izy igny ny vehivavy tianambady ny didalosy anao didalosy koa mandefa rivotra anao izy igny lehilahy maniriniry larisano maniriniry ny larisano larisano mba misy défaut fa rehefa tianao izy acceptevanao fa ny olo mety vaky pneu ny olo mety vaky ny olo zegny mity ny olona mety tsy velona ny demarera ny olona mety mila atosika tanana mila contre-attaque amin'ny voalohany zegny teneniko farany ianao zegny raha fa tianano raha ny moyen mbola tsy misy raha mbola tanora fa ianao zegny rehefa manana moyen ny vatanao tsy manaraka tsony sahala amizay zegny ny fiainana e raha fa misy moyen anao tsy afaka magnano raha fa taminao mbola naniry tsisy vola amposy zay zavatra souplesse zay zegny mba hidirako amin'ny resaka nareka dia zay zegny amin'ny farana fidirako za aloha manao souplesse ihany fa le mpivady io tokony hoe mifampiresaka tsara koa rehefa misy ny zavatra isan'ny mampahomby ny tokantrano misy fandaharana ny radio ny anankiray miverimberina nisan'ny mankaleo ny anankiray fempena dia rehefa misy zatra mateza vao avoaka daholo ty rehetrarehetra ka misy koa nge fampitanisa avy eo tadidiko tsony iny raha za misy koa nge mpivady amiko angany école le fanambadianao voalohany iny amiko ny école iny école anao dia azafady averiny kely fanambadiana voalohany fanambadiana fanondrondrena misy koa nge ny mpivady hoe première année zany larisa dia le fahaty faharoa zany deuxième année araka ny teny mpandeaka amizay misy hoe fifampiresahana ozy izy mpandeakana fa misy nge ny mpivady ndray vao mandray hoe io ndao itsika hiresaka kely dia mieritreritry ny andany sy ny ankilany hoe iady misy koa mpivady manaotro zany hoe manina ihany tsara hoe ny tsy tadidiko tsika hoe fampiresahana hoe fampiresahana io ndao tsika mila miresaka kely tsika roa fa tsy milamina zany zavatra zany dia avy hatrany zany dia mandray ny anankiray hoe iady indray zany tsy voatery hoe iady angely le fampiresahany fa mba mifampiny hoe fa ina ky le fampiresahana nge azo atao anaty fitiavany fa ina ky ny olana satria tsy tiako kosa le fomba nanaovandrian'le ohatran'izao mino fa tsy nisy fampiresahana mihitsy tao anatina fisarahana tonga hatreny amin'ny tribonaly za tena miteny hoe misy ny fitsarana nge mbola mbezaka mampiavana aloha alohan'ny tena hoe anao aritra tena volisaraka tokoa ve nareo mbola manao réconciliation izy aloha
dia nefa maninona le izy mbola maro zany hoe tsy mahomby mihitsy ny angezany le fampirisana fa efa tena samarche plus moa zany fitenena azy dia efa zay no nahatonga azy tena hoe saraka tsy afaka niaraka ntsony samarche plus samarche plus Jessica zao fanontaniako tonga amin'ny teny Nonora teo hoe nanentana mariage nao dia nefa indrisy moa zany fa nisaraka le izy hoe vaolana ve zany le misaraka ka misy longe ray aman-dreny tonga dia miteny zany hoe rehefa tsy mety le izy dia aleona reo misaraka ny anahy aloha zavatra misy ray aman-dreny miteny an'izany efa tsy mety tsony zany tsy rariny tsony zany ny aloha azonao tsy mody mihitsy le olona anankiray am'le mpivady reo folo aly le olona io vao mody na manana lakile moa zany izy dia tonga dia mamo zay ka tsitsiny ka zay le izy efa zay voya sipako misy aloha miteny hoe voya misy bibilava dia rehefa le mbola mikonikonina satria mbola le mitady kapa i malala dia ozy am'izay fa moko tena jajamo alika mamo iny fa misy nge tsy mamo tsy mamo tsisy fotoka tsisy nina fa ondry fa anako Jessica nefa miorana ianarany ahoana ny tsy adivana zany zavatra izany ondry fa afava zany ary mbola leky any re Larisa fa le misy tena mba fo tena mba atao kosa le ataovy moramora sy ataovy moramora miora nefa ny anarany vady ny malala tsy tiako misy mifanoroko aminao Jessica ohatra zany ohatra ay moa tsy Jessica ty mampalelo sisisa inona nanambadinao raha mbola tianao le sipanao taloha hoy le fanontaniana mipetraka tamin'ny gazety tamin'ny herintaona roa taona angamba izay tohizako hoe mbola ilaina ve ny mifandray amin'ny sipanao taloha le sipanao taloha mbola miaraka amin'ny communication anao ty chéri tena mahay mbola voray volana tsika miaraka nefa nefa bevokanao 3 volana kira zatra le blague ale mahery mahery yarinao ngano any mamaly andray mibozy am'izay belia ngamba le sipy tena mahery razambenao verso si parektona ngano any natao mariage nandeha mi docteur zany jery kiboko efa 3 volana angere zany mahery ozy izy ny eo amizay inga iny le vendrana be le dadabe nefa nivolagna hoe efa amizay matanjaka be tsironenaneka zay natonganio tsaiko ny avance volana Dice de naralisa Selin anarale zaza tsironyaina matanjaka angere fa isan'ny lesinaina isan'ny olana anankiray aza tena mino be an'le resaka eto nareo fa zay mihitsy kosa aloha le resaka eto zany zay le rivotra resaka etotra zay le rivotra zay fa misy mantsy olona mampivady resaka ary manafangaro ny rivotra fandarana rivotra amin'ny famakafakana ataona radio hafa ny ananany zay io ka tena menga resaka ponky dia tonga any amin'ny fanambadiana ne zao technicien to mandray anjara miteny izy rehefa fa misy olona dia tena marafo be mihitsy zavatra otrany tokony resanareo amin'io fa tratra inakeny dirako inona narahiko an'izay zavatra vako aloha ka samy manana zay fanaovany azy zany moa zany radio fa ty eto ty moa zany resaka politika le izy mandeha amin'ny resaka tsotra sy mahitsy satria araka le teneniko teo nge zay fiainanao am'le tokantrano fiainana fianakaviana sy ny fiainan'ny quartier inona filazako koa zany fiainan'ny eo amin'le tanàna be ny anay zany anniversaire zany tena andanina vola amin'nakarena be mihitsy fa ty le vadivadinao ty tsy manao an'izany izy fa izy mbola mividy totokena sy fefana ihany aloha sy anandrano dimanjato anaovana an'le sakafo amin'ny anniversaire tsy mety zany ozy izy le anankiray ty fa mila gana 4 sy nakoso 3 kilô ty vao mety ady ene zany ady lehibe tsisy fiafarana ady daholo
loka mihitsy andraisana dia fehidivana rehefa Misy tafiresaka an'ity zany ia zay ao anatin'ny tokantrano zany amin'ny malagasy manko no hoe rehefa hoe hanambady dia fomba aloha zany mandeha voalohany tokony hoe madio mihitsy ny ara zany vehivavy fa raha arak'ilay resantsika teo ohatra hoe ilaina ihany ve zany le hoe manambadimbady kely ihany aloha tsy misy ny famatorana satria tsy mety amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zany hoe manambadimbady kely ihany zay vao manambady sa izy roro ihany manambadimbady kely aloha velany mety le moa zany miankina amin'le olona ndraiky koa aloha zay zavatra zay mety aminy hoe aloha tsy roso am'zany nefa tena hoe mananjanaka lehibe zay vao hoe miroso ao anatina hoe fisoratana zany mihitsy fa moa safidiny tsiraraindray iny tsika tsy afaka anery koa hoe sarotra be izy satria le iverenako le tenen'ny antsa tele hoe fampizatoetra amin'ny fomba ohatrotry ny ahoana moa nanaovan'ny Ntaolo malagasy zany fampizatoetra zany hoe mandefa missionnaire mihitsy ve mitsikilo hoe ahoana marina ny tena toetra an'iny tsy mitovy hoaly izy ary tena za moa zany fiteniko any amin'ny animation fanambadiana hoe lahy ve efa zatra manambady de mbola tsy zatra tompoko ary le vehivavy efa zatra tsy mbola zatra de mbola tsy zatra zany zareo mbola tsy mahay mihitsy izy ireo de eo fianakaviana miditra ary le fianakaviana miditra hoe misy miditra manao ratsy misy miditra tsy lera de ireo zany mba hoe andry ankinan'izy mivady aloha mandra-pahatonga any amin'ilay hoe fahamatorana mpivady mba manontany ny ray aman-dreny ato foana ahoana ny atao ahoana miziriziry be foana izy rehefa mirava amin'ny dimy sasany amin'ny enina avy any amin'ny heviny ary lefa maraina de ahoana ny tokony atao amin'izany rineny ozy izy le zana le vehivavy kely any amin'ny mamany sy ny sisa fa zay zany mahatonga an'le hoe tsika ve manana olona mahay afaka miresaka an'izany fandarana zany amina televizion de mampianatra ny olona foana isan-kerinandro misy manao ihany hitaketako amin'ny fahitarafa reny misy fa misy mametsina izy ireny mazalo mahita ilaina ihany elo mara elo inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marefa iny zay manasa olona alasy mahita lavilaka misy masagoty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zeloniny fa tianareo foana mahasana ny tontolo-piainanao Orange. Allô